Alakamisy faharoa ny volana oktobra taona 2024 manolotra ny araba tokolasy toko vavy ary tonga soa atao anatin'ny fandarana zo iteny eto amin'ny fahitalavitra dreminina zay fanarakintsika moa rehefa alin'ny alakamisy tahaka izao ankasitrahana isika zay tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ary manaraka ihany koa ny fandarana zo iteny. Manana vahiny anankiroa isika amin'ity alina ity ao anatin'ny toedrara zay atao hoe mafanafana eto amin'ny firenena. Horesantsika mahitsy ny ataontsika hoe fanehoan-kevitra avy amin'ireo vahindreo zany makasika ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny vahintsika voalohany dia Andriamatoa Serge Zafimahova makafaka ny raha-pirenena. Miarabanao tompoka. Miarabanao tompoka dia miaraban'ny namanao pita. Ny vahintsika faharoa kosa amin'ity alina ity Andriamatoa Nahary Randry izany koa dia mpamakafaka politika. Miaraba tompoka. Faly miarabany Yarnianja, faly miarabany mpanaraka ny fandarana amin'izao takariva zao ihany koa ara-piaina manokana moa Andriamatoa Serge Zafimahova izay miaraka hitafatafa amin'izao arivo zao. Eny ary horesantsika ny fiainam-pirenena satria zay aloha no tena ifantohan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao dia ho aiza ny firenena amin'ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana voalohany angamba aloha apetrako aminareo mirahalahy mianaka eto amin'ny plateau ny zo iteny amin'ity alina ity aho. Nitarika ny ataontsika hoe hetsika ny mpanolontsain'ny tanàna Clémence Rarinirina Babara Kotoarsoa Lili Rafaralahy tamin'ny 5 septambra ataona 2024. Rehefa nangataka ny andeha angataka an'ilay fahazahon-dalana izy ireo herinandro androany dia nisy ny fisamborana moa ary tao anatin'izay dia hoe sous contrôle judiciaire ireo mpanolontsain'ny tanàna ireo. Ndresaka fangatahana makasika ny jiro sy rano no ny atombohan'ny fangatahana rehefa avy eo moa nivoaka ny GNZ ny toy tamin'ny fihetsehany vahoaka maro teto Madagasikara izay hetsika izay nivoatra tsikelikely tonga hatrany amin'ny fitakiana ny fialan'ny filoha ankehitriny. Ny fanontaniana voalohany angamba aloha dia hoe Andriamatoa Serge Zafimahova, ianao isan'ny efa atao hoe niaina nahita an'izany krizy tamin'ny taona 1.9 nahita ny krizy tamin'ny taona 2.4 nahita ny krizy tamin'ny 7.4. Inona ny azonao ambara amin'izao taona 2024 isin'ny hetsi-bahoaka amin'ny ankapobeny zao? Raha raisitsika zany ny hoe fijerena ny manao jeritodika hoe ahoana ny fipetraky ny ataontsika hoe hetsi-bahoaka teto samihafa dia tamin'ny taona 1.709 dia tena hetsi-bahoaka le izy, zany hoe mouvement populaire hoe io zany ataontsika hoe nandritry ny volana maro hoe place ny 13 mai io rakotra nandritry ny volana maro somary lavalava ihany satria tany amin'ny 5 volana tany le mouvement. Raha jerevana ndraiky koa zany rehefa avy eo nisy cohabitation ihany ny afarany niaraka tamin'ny filodijerantsika fa izy tsy nanana fahefany intsony satria nisy an'le hoe convention du 31 octobre dia tao anatin'iny ny HAE zany ny haute autorité de l'État mitondra ny firenena dia izy tamin'izay fotoan'izay amin'le teny frantsay moa hoe inauguré chrysanthème, zany hoe tsy nanana fahefana tsony mihitsiny izy fa ny organe rehetrarehetra rattaché tany amin'ny présidence tamin'izany fotoan'izany ny rattaché taty amin'ny filohany tetezamita, zany hoe ny haute autorité de l'État. Ohatran'izay zany fipetraky le izy tamin'izany fotoan'izany. Tamin'ny 2.4 mbola ataontsika hoe hetsi-bahoaka koa le izy mouvement populaire hoe bloqué tanteraka koa io Analakely io tamin'izay place ny 13 mai dia mahasamihafa azy kely angamba nisy ataontsika hoe fihetsehana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mihitsiny. Nisy ihany koa tamin'ny 2019 fa
tamina faritra limité fa itya tena ataontsika hoe tamin'ny faritra maro teto Madagasikara nisy fatifitifitra zany a ny zanadambo sy ny tafika zany sy ny gendarmerie moa zany tamin'izany fotoana zany dia io zany etsy-bahoaka koa io etsy-bahoaka io a tonga zany tamina fanovana tao anatin'izay fanovana roa zay a olona ray foana ny vaongana tao anatin'izay ny filoha Dideratsiraka zany a tamin'ny 1 dia ny filoha Dideratsiraka tamin'ny 2 ny 7 ndray ny fomba fijeriko azy a za tsy miteny hoe etsy-bahoaka iny fa nisy mouvement de contestation roa ihany ny daty a hitako hoe be olona tao Analakely ny be olona tao Analakely a tamin'ny ny 20 janoary teo zany dia be olona Analakely lundi noir le lundi noir tamin'le 4 janoary le sabotsy le avary Ambojatovo nidina taty Analakely a tsy rakotra Analakely be olona fa tsy rakotra Analakely dia lundi noir 20 sy janoary no rakotra Analakely dia ny daty faharoana rakotra ny Analakely a tamin'ny 7 febroary zany hoe misy daty précis ihany zany na rakotra ny Analakely fa tsy hoe rakotra continue ohatran'le tolom-bahoaka le nresahako alakiroa zay aloha zany nitako hoe mahasamihafa tsara satria zany nanaraka akaiky foana ro etsika ireo ity mouvement lakiray ity indray a tsy rakotra hoe au niveau ny Analakely satria fa ao anatina mécanisme na ataoko hoe presque mécanisme na guérilla urbaine satria le sakanany force zany a eto Antananarivo zay préciseko eto Antananarivo a le etsika fa ny any amin'ny faritra ny eto Antananarivo zany a misy abus mihitsiny zany le fampiasana le herin'ny force hoe na ny aty amin'ny civil samihafa zany na ary aminareo mpanao gazety samy niarany le herisetra zany a ataon'le force zany ary le izy a misy abibina ihany satria ndraindray misy zazakely mahitatsika reny ny sary a maratra hoe tsy mino fa reny zazakely reny dia hoe nanohatra na hoe ao anatin'le etsika misy amin'izao fotoana zao hoentin'ny tanora amin'ny fanovana ny zavatra tsapako fotsiny zany anatin'le izy dia hoe ao anatin'izay etsika zay a hoe misy tsy mitovy ny comportement en force tany fianaratsoa tonga dia ny force no miassure ny service d'ordre manerana ny tanàna ny fianaratsoa moako niainga taty arinany ny faritra sasany fa ny azy tonga dia ny lamina tany Atsirabe a nisy aloha etsika na herihery vaika ohatrany taty Antananarivo fa rehefa avy eo a ny force koa rehefa avy eo a no miassure ny sécurité ary banderole milaza hoe miala Andry Rajoelina ny hirahira milaza hoe miala Andry Rajoelina fa ny force no miassure n'le sécurité majanga mitovitovy ihany tamin'ny voalohany ny ohatran'ny nisy fietsehana maherihery vaika kely ohatran'izay koa Tomasina fa rehefa avy eo tany Tomasina ohatra rehefa nanomboka namoaka le pikaramanady hoe mitazona pilotra sy mitazona antsy be ny force dia nanapa-kevitra ny force hoe hiaro amin'ny mpianatra dia izy mihitsy rehefa mamakivaky ny tanàna ny mpianatra dia ny tomobilin'ny force mitondra ny mpianatra mamakivaky a dia aterina hatrany barikadimy rehefa avy eo efa zay zany ny tranga zao efa ho telo andro a efa zay zany ny événement ny any Diego dia indray mampiasa hery zareo a ary tany Diego nisy amin'ny mafy indrindra tany any mivoaka voalohany le hoe miala Andry Rajoelina tamin'le nisy maty zany a tany Diego Tuliara mampiasa force izy satria fijeriko azy izy mieritreritra hoe fief ny député citeny dia ohatran'izay zany fipetrany zany hoe tsy mitovy zany le comportement en force era Madagasikara zany tsy homogène ny dikan'izay rehetrarehetra zay a hiditra fotoana sarotra zany ty fireneny ity satria na tiana na tsy tiana zay situation zay zany a
aingana be koa tamin'ity dia nahazo amin'ny faritra le hetsika dikan'izay zany le hetsika zany akatoaviny tsy ny tanora ihany fa na ny olona ataontsika hoe efa zokony ary dia manohana le hetsika zay angamba le izy amin'ny akapobeany ka tsy haiko namana anary angamba mety manana fomba fijery ao anatin'izay fa ohatran'izay zany raha hoe ataontsika résumé zany le zavatra le situation misy taloha sy ankehitriny. Andriamatoa Nandrianahary, ianao isan'ny mpandinika politika, ny zava-mitranga zay tena atao hoe mampisy fitarainana maro amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ilay hoe herisetra na fanapoahana entona mandady sadranomaso amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Zavatra efa hita foana zany tao anatin'ny hetsika rehetra izay nisy teto Madagasikara, fa amin'izao fotoana izao inona no azonao ambara amin'ilay hoe mitombo bebe kokoa ny fanakianana an'izay fihetsika izay? Ia, mialohan'ny tena maliko an'izay mialahanareo raha imbopo iray fo amin'ireo havana matsakaiza zay namoy havana namoy zanaka tao anatin'izay etsim-bahoaka izay, reo simba fananana zay tena nahonena tokoa satria maro ireo tanora zay vao nisandratra tao anatin'ny asa fivelomana no potika, mampalahelo zany. Miombona aminareo ny tenako manokana ary maray fo aminareo mampahery anareo ary mitrakandra itsika ary mirariana mba tsy hisy ny zavatra ohatr'ireny satria samy malagasy tsika, samy malagasy sy raisy reny napetrak'Andriamanitra eto amin'ity nosy miralatsika ity dia tokony tsy fanao ohatr'ireny satria mifamonitsika dia ho aizany hafaran'ireny manana ankonana reny olona reny ho aizany hafaran'ireny olona reny. Ny zavatra toy izao dia miseho tsy tongatonga ho azy, tsy tongatonga ho azy matoa misy ny atao hoe hetsi-bahoaka na misy fihetsehana ohatran'io. Inona ny olana? Ny olana ny dia izao hoe ny fahefana eo am-pelantanan'ny mpitondra zay tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy, izay ny fototry ny olana. Marina fa nisy le hoe resaka rano sy jiro fa ny fiainandra malagasy mihitsy anie nefa tsy mandeha tsony, zay ny zavatra iainan'ny fiarahamonina. Za zao amin'ny toerana mampitsabo raha misy marary anankiray ao anatin'ny ankonana sanatry ny vavaladiny lela ka misy fidirana hôpitaly zava-doza zany satria ny gasy tsisy gasy manana budget zany hoe na isika sy anao zao mety hoe tsy manana budget ty misy vola hotokana raha sanatria marary na miditra hôpitaly tsisy manana an'izany dia tena tafiditra lalina ao anatin'ny olana atsika. Nisy reny hetsika reny rehefa matoa ilay olona mitaraina anatina hetsika zay ny angatahana hoe tokony avela aneo hevitra le olona fa tsy ampiasana n'le hery, ny fampiasan-kery zay ataon'ny mpitandro filaminana na amina vondron'olona zay mampiasa fitaovam-piadiana dia tsy azo ekena reny, tsy manaja ny zoma olona amin'ny mamalagasy atsika anie ny ainany ambonin'ny zavatra rehetra, ny fihavanana anie ny mamalagasy atsika, ny firaisakina anie mamalagasy atsika kanefany tsy mbain'ny politika, tsy ny politika no ratsy fa ny mpanao politika mihitsy ny manimba ny teny atao hoe politika ka lasa mampanaonao foana hatrany amin'ny ny force zany hoe ny olona tokony hiaro ny vahoaka indray lasa mamono mampalelaka mijery an'ireny tranga reny be nge ny maty ary za mihitsy miombona amin'ny hoe in-roapolo mahery iny marina mitombony iny iny lazain'ny ONU namoakanisa izy namoakan'iny roa amby-roapolo tena mitombony iny ary za zao mahafantatra olona maty n'iny nafantatra n'ireny olona tena hoe maty ary mampalahelo zany toe zavatra zany ka ninninona zay fampiasan-kery zay tsy tokony atao olona tanam-polo anie le kizy mpianatra fa maninona ny mpianatra satria manjavozavo amin'ireo mpianatra ireo ngeny no aviny tsy fantany tsony ho aizany ampitso satria ny olona ny fianarana
zay ataon'ireo kizy ireo a vita ny fianarany nasehatra asandeanlianana ave tsy hitany zay oali tsy maintsy mitroatra izy tsy maintsy mijoro izy ary za tena miombona amin'ireo zandry ireo miombona aminareo a satria tsy azo ekena ny tsirariny ary tsy azo ekenany atao hoe fanitsakitsahana ny mahaolona sy ny zofototra zay tokony ananatsika anoerana n'zany toejavatra zany ary tena ataoko hoe za manokana dia manao antso avo aminareo tandrokarony vozina moa zany nareo miaramila sy ny zandary ary ny polisy zandronareo nereo hoe zanakareo avanareo mpiaramonina atsika jereo tsara misy araky nyterin'ny zokiserra teo a hoe misy faritra zay ny zandary maneny no nany miaramila no mitarika mandrindra n'le etsike fa maninona taninarivo no darofana bomba sy atrany tranon'olona atrana tranon'olona nge alefa nareo antrany tranon'olona izy mampalahelo mieritreritra an'izany tsy azo ekena mihitsy zany zavatra zany zay nga many azoko amara makasika an'zay resaka hoe fampiasana hery zay andriamato serge zafy-mahova ny atao hoe nanaitra tao anatin'izao fitakiana amin'izao fotoan'izao zao dia hoe nainga tany amin'ny olona ny resaka jiro sy rano rehefa nandeha moa fitakiana ny jiro sy rano nandeha ray andro roa andro dia ohatran'ny toerana maro samihafa ny ohatran'ny tsy tapaka ntsony aloha ny jiro sy rano fa rehefa avy eo amin'izay le izy a nihitatra tany amin'le hoe mangataka ny andriamatofoloha metram-pialana rehefa avy na andrava ny gouvernementany ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hoe tokony metram-pialana avy ny filoha amin'izao contexte misy eto amin'ny fireneny izao sy ny fitakiany vaoaka malagasy misy matsy milaza hoe na hijanony eo arange andriamatofoloha efa tsy legitime satria efa ny vahoaka maro anisany mandrehatra pneu manao an'izao hoe raha Madagasikara misy faty olona misy olona maratra milaza mitaky fa tokony ala aloha andriamatofoloha le izy angamba marina zay hoe jiro sy rano zany ny angany ty etsika ty hoe jiro sy rano a sy azadino fa ny rano aina hoe sarotra be zany hoe tsy sotro rano zany na hoe anadio tena miaraka amin'ny rano ny aliny 5 septembre eny nampiovan'ny tantara ny aliny 5 septembre tonga reny vakitrano reny eran'ny Tananarivo raha ohatra anie zany ny force nanao ohatrany natao tany Fianarantsoa taty Arina taty Atsirabe sy ny tany Tomasina amin'izao fotoana etc tsy nisy anie tsy tonga amin'izay hoe miala ny filoha fa nandatsa meko tsara le taimidina zany hoe 5 septembre raikitra mivakitrano raikitra mivakitrano nisy aloha manifestation dia tamin'le manifestation efa nampiseho herisetra ny force rehefa nampiseho herisetra ny force dia nanomboka rehefa tonga ny arivariva ny olona ny ataontsika hoe ny lahatra teo mino fa nodina akabiazana fa mpamakitrano amin'izay zany a nanomboka anao ny asany rehefa nandeha mpamakitrano a ny tena mahavariana dia zao ny tanora satria mbola ny tanora zany nanao n'le hetsika ny tanora ny GNZ mazava be a madio be ny azy a le fangatahany a dia resaka rano sy jiro rehefa raikitra mivakitrano a zareo zany a tratra ny lacrymogène tratra ny enjika etsero rehefa raikitra rehefa avy eo mivakitrano a tsy mihetsika amin'ny force de l'ordre eo aloha zany ny olana voalohany hoe tsy netika ny force ary ny zavatra tsapa en retrait a mitafika sy ny polisy fa ny gendarme zany ny tena ery amin'ny lolarany ery normalement nefa rehefa en ville tokony anjara amin'ny polisy ny tena tokony ery amin'ny lolarany fa eo zany a ny gendarme ery amin'ny lolarany dia ohatrany navela mihitsy ny amin'ny toerana maro mivakitrano navela satria le olana angama fijeriko azy a nisy tranona mpitondra fanjakana hoe nanomboka may trano vitsivitsy a olona roa zany fa trano vitsivitsy a nanomboka may
dia fijeriko azy manokana icontrecarena n'le ohatrany hoe le Népal manko zany zay le effet Népal icontrecarena le effet Népal dia hoe asivo mivakitrano a amin'izay a ho hitodika any amin'le vakitrano le olona dia zay ny zavatra nitranga tokoa hoe nakany amin'le vakitrano amin'izay le olona afa le mamaky olona organisé be le mamaky mazava ho azy zany a fa gros bras akaiky ny fitondrana zany reo mamaky reo afa mamaky a fa ry zareo tsy miditra fa le vahoaka sahirana rehefa aveo miditra mandromba le zavatra maro tao anatin'ny alina anankiray maro ny orinasa potika maro ny asa potika tao anatin'ny alina 5 septembre iny misy andraikitra lehibe en force de l'ordre fandrombana teto Antananarivo dia rehefa aveo nanaraka koa ny Taretsirabe hoe raha jerevana tsara zany le mouvement d'ensemble tamin'iny a hoe tsika samy nahita zavatra maro zany tany amin'ny Facebook rehetra sy tany amin'ny télé a hoe ahoana ny fipetraky le izy le izy zany a ohatra ny oentina le izy a andrebirebena ny saim-bahoaka tsy fatoka zany amin'le resaka jiro sy rano intsony mazava ho azy a ny conséquence n'izay ataontsika hoe situation politique nitranga tamin'ny 5 zay mivoatra rehefa aveo a nisy fivoarana rehefa aveo fitakiny ataontsika hoe ny etsy-bahoaka tamin'ny voalohany a ny premier ministre sy ny préfet de police ny Tananarivo ny takina hoe miala hoe esorina arakaraky ny namafy ny nataontsika hoe ny usage abusif de la force nataon'ny taty amin'ny herim-pamoretana dia miova tanteraka le izy a lasa hoe miala ny filoha miala Andry Rajoelina tsy resaka hoe miala ny filoha fa miala titezitra le olona titezitra le vahoaka miakatra le atezea azadino mipaparay masina hatrany amin'ny paparay masina ny taitra hoe mazava tsara ny tenin'ny paparay masina hoe tsy mitovy ozy d'abord aloha ny Nations Unies aloha ny taitra voalohany dia laza ny Nations Unies hoe 20 maty en centaine naratra ozy ny Nations Unies azadino fa ny Nations Unies chiffre global manerana Madagasikara io jerevana io à partir an'izay zany hoe taty arina ny ray aman-dreny be ny paparay masina Léon 14 zany a no nilaza pabemasy hoe tsy izy tsony ny zavatra mitranga eto Madagasikara zany hoe lehibe ny fiangonana katolika fipetraky le izy zany ho sarotsy ty raharaha ty satria raha ohatra zany ny filoha anao forcine anendry premier ministre anatin'le contexte misy dia ho sarotra ny raharaha satria ho tapaka ny ataontsika hoe ny négociation zany tsy misy tsony négociation e satria toute façon efa tonga am'le hoe miala ny filoha mbola tsy tara zany a raha manam-pahendrena ny filoha hoe mijery solution andaminana n'le izy fa raha ny ampipo no oentina ka hoe oentina zany ny partizany a anao contre manifestation satria misy an'izay manko zany zao mandeha dia za miteny a fa contre manifestation e azadiny fa ato a olona tsy voavidy vola ary maleriva ohatrany hoe nisy fizarana vola mihitsy tany anosy be aty amin'le vahoaka le ataontsika hoe le etsiky oentin'ny tanora zany ny GNZ sy ny tanora ny université sy ny karazany a tsisy vola ao aty amin'ny ilany a icontrecarena n'le mouvement mandeha be ny fizarana vola tsy mitovy ny motivation zany ato ane zany a olona votom-pinoana ato a rehefa tsy mikorina ny vola dia mitsahatra izy fa natahorana amin'izay mety hoe guerre civile ka zay ne le ataoko hoe
miakina mifahendreny le filoha foana io i président zafy any raha natao empêchement jadiny fa tsy nisy mouvement populaire zany nanala azy tao amin'ny fitondrana tamin'ny 1996 fa coup d'état constitutionnel fantatry ny filohan'ny HCC ankehitriny tsara ny zavatra nitranga tao izy membre tao tamin'izany fotoana zany tendreny professeur Zafy hoe ny tiako resahana zany de zao tamin'izany fotoana zany président Zafy any afaka nijanona tao amin'ny fitondrana raha afaka nanao manifestation raha Madagasikara mihitsy ny raha ilaina fa tsy zay ny nataony ohatran'izay koa ny filoha Rajaonary Mampianina ataoko ty navela tao amin'ny 13 mai taony ny mpanao fihetsiketsehana ary namoa fady par rapport amin'ny toetratsika malagasy hoe mitondra vatapaty hoe ao zany ny Andriamatoa Rajaonary Mampianina tsy mety zany hoe manota fady zany raha par rapport amin'ny hoe kolotsaina atsika malagasy de ankehitriny nefa reo olona zany niady ataotsika hoe isina demokrasia ony tamin'ny 7 sy 20 no ankehitriny mibaiko en force hoe amono sy andratra tanora malagasy mangataka ary misy zaza maro maratra amin'izao fotoana inona nidirany zaza kely tsy haiko 4 taona reny hoe maratra hoe ary manao abibina mihitsy ny force manao abibina le force ao anatin'le izy efa droit humain zany efa voakasika zay mahatonga ny Nations Unies nietsika zay tonga mipamparay masina nietsika ka le izy ny fiangonana zany zao ny andrasana ato amin'ny ndray aman-dreny ny FFKM zany inona zany zao no ataony ao anatin'ity hoe ifomba anatsarana zany ty tantara ty le olana angezabe hoe efa tsy le fitiava-tseza ve no manjaka so le fitiava-tanindrazana zay fitiava-tanindrazana zay midika zany hoe misy fandeferana feno any amin'ny laza azy fafiloha azadino nefa le olana ane ivoaka tsy moramora daholo ny resaka nationalité resaka maro karazany ary io ivoaka io hatrany ivelany rehefa kelikely eo hitatsika zao fa misy mpanao politika frantsay fa manomboka namoaka hoe niadiny zareo frantsay ery tsika koa napidiriny any anatin'le izy resinohatra hoe Mélenchon zao niteny an'izay vao maly hoe mbola ho avy koa ny sasany amoaka ny azy koa ka le izy zany nytiako resahana hoe tandremo fa mbola tsy point de non retour zao mba isina hoe apaisement total sy hoe fampiresahana amin'ny daholo be fa tsy hoetiny eo amin'ny resaka ambotoa ka hoe mpikaramanady indray nalefa iady vahoaka mpiady ny vahoaka samy vahoaka hoe mpikaramanady reo ne olona mikarama satria olona sahirany reo de hoe ampidina amin'ny vahoaka ilany aty mangataka le zavatra io ne mahatonga an'le izy any de taperiko any ny tanora malagasy any anjorom-bala ny tanora malagasy amin'ny resaka fampianarana amin'ny resaka asa tsy misy tsony any ny espoir ho an'ireo tanora reo fa very fanambola velona izy satria ny politika amin'ny fanjakana tsy mandeha amiloniny fa mbola tsy nisy angamba fanjakana corrompu na hoe be kolokolo no ty fanjakany ty za manokana ane efa niteny an'izay foana de ozy ny olona hoe mba le marina nytenen'le rangahy iny fa mba misy mihaino ve izy de za mahita hoe atao misy mihaino any le izy ka satria azony olona zany hoe tany be kolokolo zany ty tany ty ary manimba le firenena mihitsiny potika any am'izao fotoana zao ny famokarana any amin'ny savasy ny karazany fa hitatsika korony vanisy ny karazany io potika any firenetsika zao raha ekonomika ary tsika manamafia magisitra tsika amin'ny lafiny ekonomika ny mpitondra reo ihany zay manan-karena hoe ny afotsiny zany ny tiako tenenina hoe mba hanotanio kely am'ireo mpitondra reo hoe firiclao
ny volamena mivoaka tamin'ny taona 420 dia ho hitanareo hoe ho gaginareo rehefa mare an'la chiffre fa tsy amina taonina tsony fa amina kilo vitsivitsy sisa zay Andriamato Randrianary ao na fahitanao an'le hoe fitakina amin'izao fotoana izao izay tena fataon'ny mpianatra hirahira mihitsy moa lay hoe fangatana ny fialan'ny filoa amin'izao fotoana izao amin'izao contexte izao zany ve tokony hametra-pialana ve ny filoa ny zava-misy araka ny fanambarako teo ny andraikitra alohan'ny ngamany manazavaidirako tsara amin'izay zavatra zay ny mpitondra fanjakana dia ray aman-dreny ho an'ny firenena izay tokony modely ho an'ny firenena izy ny fitaratra tarafin'ny sehatra rehetra eto amin'ity firenena ty zavatra misy anefany tsy zay ny zavatra misy ny zavatra nisy teto dia zao ny teny mahery ny teny fanambanina ny teny fanaovana tsinitsinina ny teny atao hoe fanazimbazimbana tsy nanajany zay sotoavana malagasy atsika teto amin'ity firenena ty anisan'izany ray mpiara-dia tamin'ny filoha zay mandratra ny fony raha malagasy tsy kelikely nitarika olana tao anatin'izao faharoa ny fitantanana ny firenetsika zay tsy nametraka n'le hoe priorité inona moa ny priorité ny firenena ny priorité ny dia zao hoe mpitsabo fahasalamana fampianarana ny fandre-palemana ary io kibotsika io tafiditra anatin'io ny resaka sosialy moa zany rehefa efatra re no feno dia afaka nandrositsika ny zavatra nisy dia zao ary anaovako antso any amin'ny Andriamato filoha mihitsiny diso variana amin'ny zavatra mamirapiratra loatra ianao tsy ratsy zavatra mamirapiratra fa tsy mbola zany ny lain'ny malagasy ny mpianatra izay hianatra mandany rondo any amin'ny fianarana toeram-ponenany ary tsy zarizary mandehanona moa tsika mbanao magnataka anareo ato amindreminina andao tsika mbanao reportage any vontovorona za zao efa nisy fotoana nianatra tany fa tena mampalahelo ne zany toeram-ponenana zany vita indray fianarana tsy hita hoe ndeha hoaiza inona zavatra misy ankehitriny ny malagasy rehetra mibabotrosa daholo tsika menakavy ange mibabotrosa daholo hoe firy ampiasam-panjakana no mitrosa amin'ny banky ny tatsaha mitrosa amin'ny banky ny sehatra rehetra nireo mpivarotra moron-dalana reny mitrosa amin'ny banky daholo reo za samy teny aminao fatako hoe ny valo polisanjaton'ny malagasy farafa keliny mitrosa daholo amin'izao ianapitsika izao tonga ny tsy bahoaka nangataka ny hoe nisy ny olana amin'ny teresaka rano zay nendrasana sy nisy nahitana vahaolana tanatina fotoana foy moa ary nanambarany filoha foana hoe isy vahaolana kanefany tsy tanteraka kehitriny ary iny pitikafo izy iny tonga kehitriny amin'le teninao hoe ametra-pialana tsy ametra-pialana inona vahaolana za manokana dia mahitsy ny fijeriko eto mahitsy ny fijeriko eto tsy momba ny filoha tsy momba ny iza fa tena hoe le mahitsy asoan'ny firenetsika raha ohatra ka manam-pahendrena ny mpitondra dia ampandeferina ny ampopo tsy maintsy misy sehatra ifampiresahana tsy maintsy mifampiresaka iza ny tompona andraikitra anao an'izay sehatra mpanelanelana zay ny FFKM ve izy no hitako tsara indrindra amin'ny ara-panahy moa zany ny FFKM hitako tsara toerana indrindra anelanelana ary misy fakakevitra atao alaina avy ato amin'ny mpitolona alaina ny ato amin'ny satria mbola Andriamato filoha Rajoelina moa zany mbola eo amin'izao atao aminy sy ny ekipany hoe inona vahaolana amin'izao zava-misy zao aveo misy mpanao politika koa dia eo mihitsy le izy tonga amin'izay mihitsy satria ny olana ara-tsosialy
fa tena misy olana ara-politika eto misy olana ara-politika efa trany amin'ny toana efa ataoko hoe tany amin'ny 2 ny aingana indrindra hatramin'izao mbola tsy tena voava zay anisan'izany moa zany ny ao anatin'ny vovonana firaisakina tsy famenatra amin'ny teny an'izany Andriamatoa Markaravalymanana sy ny adiny Andriamatoa Rajoelina tamin'ny fotoan'androny zay mandindona ao anatin'ny zavatra misy ankehitriny io satria tranga tamin'ny 2024 izy sanga amin'seho io tamin'ny fandrobana io io ihany ny sary ny verina ary lasa manimba n'le toe-tsaina izy satria le toe-tsaina mamalagasy mihitsy hoe raha misy tranga zany dia misy ny mpanara loatra za tranga ray resako tamin'ny 25 alina iny amin'ny raiky am'le 10 alina mialatsina nonona nyty toetanina ty misy an'le impact PC teo 67 zany hoe misy an'joro na tonga anazy tsy voaroba tanteraka satria nisy efa lasany zareo fa mbola nisy kosa ny alony tavela tao zay mbola nisy moto tao nisy ordinateur tanaty boritra maromaro mbola tratranay tao satria natosika le olona ary sorana ampon'ny 67 moa niarana anosika satria nisy firaisakina ihany fa tara le izy fa zay moa zany ny afaka natao dia zay kely natao teo no nizana nanampiana n'le fiarahamonina ka eo zany raha zako toeran'ny filo Rajoelina dia zao hoe fa metra am-pialana ve misy santahina manko ty namany Arinianja raha metra am-pialana raha Andriamatoa Rajoelina izy ny indray ny fahefana io tsy maintsy filohan'ny Sénat filohan'ny Sénat nefa fa tsy tiany mpitolona tsy tiany vahoaka malagasy koa izy tranorakoraka tranorakoraka tsy mety tsony eo ane le olany ary eo tsy maintsy misy sehatra ifampiresahana ary za tena manao antso avy Andriamatoa filoha aza mainka anendry an'io prime ministre io ianao tsy vahaolana io tsy vahaolana io asio sehatra farak' zaingana miantso anareo FFKM mijoro malaky nareo sehatra ty asosikevitra ty atolotro inona vahaolako aza raha isy tsy fetezany teny aza rina reny tenako sarisariny tamin'ny teny zokser zazafy mahova teo ihany raha ohatra sarotra hoa tsy maintsy teneny polisy fa tsy maintsy teneniko izy te ny filoha-pirenena zay telo taona sisany mandany ny fotoana zay tokony hitondrana eo azo atao no mametraka sehatra anankiray hoe asiana organe desage ny olo-kendry ao anatin'izany ny université enina manerana Madagasikara zay manome solotena atolotra isaky ny faritany ny olo-kendry ny olobe hatrany amin'ny sy rafitra any amin'ny tatsaha apetraka organe desage rafitra ry amin'ny faratampony fa ny filoha-pirenena ankehitriny tsy mampaninona hoa raha ohatra ka mbola apetraka io izy fa araka ny teny teo hoe tsy apetraka fotsiny izy amin'ny toerana mba tsy hoany amin'ny tetezamita atsika hoany amin'le famindrapa-efany amin'le olona efa fa mampatahotra atsika koa satria zay zavatra misy tsy mamenatra amin'ny teny an'izany apetraka zay organe desage zay ao anatin'ny organe desage koa tsona mpanao politika apetrao eo rehefa filoha-pirenena teo aloha reo miaraka amin'ny organe desage io zany organe desage io fierana hoe iza daholo ny olona apetraka eo iarahana atsona ny ZNZ atsona ry mpanao politika ny sehatra any hoe iza daholo ny olona représente an'io organe io ao ny mpandinika an'izay fanapa-kevitra ho raisina avy ary amin'ny faratampony organe de validation izy zany apetraka rafitra miaraka amin'ny filoha ao rasy aloha ametraka avy eo ny aty amin'ny prime ministre zay fanarana eo iny mifandamina ny mpitolona sy ny mpitondra dia mametraka n'olona zay tokony havita azy manaraka farany ampidinikely farany ty sisany ministera amin'ny fanolorana olona satria ny filonana ho antsy hoe manaterana re CV re olona raha natitra CV zany avela olona rehetra raha ty trano misy atsika ty ve omby tsy atonona ty avy eo frustré daholo le olona reo raha zany tokoa ny zavatra izy saika anatitra ny ana mbola tsy vita dia zay sary zay tena hoe ty sosikevitra nameko ny ministera tsirairay manolotra anarana telo
manolotra anarana telo ny ministera teknisianina tena nova zavatra anasoan'ny firenetsika ny safidy amin'izay ny prime ministre sy mpanapa-kevitra amin'izay olona anankitelo atolotra ministera tsirairay samy tompona ndraikitra tsika teknisianina amin'izay tsy sy ny fanomezantsiny tao amin'ny firenena zay zavatra zay ny akoatran'izay a dia jerena ny hoe fepitoana amenan'io rafitra io hoe ty olona natolotra tya dia miasa ao anatin'ny zao volana na zao taona dia misy ny évaluation tompona ndraikitra ministera fa ty zavatra angezandrindra namany ariny anja angatana raha isy ny fahanovana ome fahalevatena fitsarana io ome fahalevatena fitsarana io ny fahalevatena ny fitsarana tsy tateraka mandraiketriny ange mahatonga ny fototr'olona eto Madagasikara eto piteny io rafitra ara-pitsarana io nge eto amintsika jere fotsiny ohatra resaka ataoko hoe fitsarana amin'ny ady tany a ny alatra fifidianana jere moa nitranga tany vatomandry iny olona lany 25% ndray hoe no ataonao lany no 75% reny ange mamparary fon'olona iny anaovana fifidianana raha zany mampalahelo an'io zany fa ame fahalevatena io rafitra fitsarana io raha voapetraka mazava manana fahalevatena ny rafitra fitsarana zay vo afaka misy fiovana eto Madagasikara ary nizaniza nangalatra ny arena ny ty Madagasikara atsika ty dia apetraka averina ho an'ny Madagasikara sy fananany malagasy ny alatra rehetra zay natao eo zany ny fandaniana hoe ametra-pialana izy sa tsy ametra-pialana sarotra le safidy ho alana izy a ile hoe mandrosy maty ray be miempotra maty reny be fa tsy maintsy misafidy tsika lalana ray fa ity zavatra ity zao miankina fahendreny mpitondra ankehitriny zay mbola eo miankina amin'Andriamatoa Rajoelina ny zava-misy ankehitriny satria izy ny mbola eo a dia miziriziry izy raha miziriziry tsy mampandefitra ny ampitoy ianao dia potiketrotsika simba no avitsika manjavozavo ny ampitson'ny Madagasikara. Andriamatoa Serge Zafimahova atao hoe isan'ny vavanalaza mola hoe ny fona ny filoham-pirenena ny fona ny filoham-pirenena tamin'ny tsy fombiazan'ny gouvernemanta betsaka moa no ny teny hoe tsy ampy anay ny fandravana ny gouvernemanta fa ianao mihitsy mila miala tsy ampy anay ny fifonanao ho an'ny gouvernemanta fa ianao mihitsy mila mifona tao anatin'izay rehetra izay ao anatin'izay ihany koa dia betsaka mametraka aya Andriamatoa Serge Zafimahova satria tany am-piandohany ny fitondrana Rajoelina dia nisy mpandraraha malaza matanjaka teto amin'ny firenena fantatra ny anarany fa nanohana ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina nanao conférence de presse ny teo anivo ny antenimera ny pirenena ny solombavambahoaka Irmara izay nilaza mahitsy fa izahay dia manohana ny fanapahan-kevitra ho raisy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina minitra vitsy tao alohany kabary nataony nandravany gouvernemanta laza mazava hoe manohana zay na dia sarotra aza ilay fanapahan-kevitra na dia sarotra aza ilay fanapahan-kevitra ho raisy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina eo zany no mipetraka ny aya Andriamatoa Serge Zafimahova hoe sao dia misy ady anatiny teo amin'ny saminy nanohana ny fitondrana Andriamatoa Rajoelina sy ny ambaran'ny rehetra hoe mpandraraha lehibe teo anilany zay mandeha ny resaka fa hoe isan'ny nametraka ny nanolotra ny prime ministre teo aloha zay efa nasorona moa tamin'ny toerany fa saingy tsy naomby Andriamatoa Rajoelina te hiala ao anatin'ilay fifanarahana politika satria fifanarahana politika tsy niteraka fombiazana ho an'ny vahoaka malagasy dia zany hoe teritateraka ilay filoham-pirenena amin'izao fotoana izao eo amin'izay no mipetraka amin'ny fanontaniana Andriamatoa Serge Zafimahova anahoana no avin'ny firenena le izy eny masarotra le izy misy olona anaty rafi-panjakana zay tsy mampiasa ny fahefanananana
misy olona ivelan'ny rafim-panjakana zay manana fahefana lehibe no le filoha hoe ny vidin'ny vahoaka zany raha hoe raisina ohatran'izay hoe voafidym-bahoaka marina ve zany eo le olana eo le olana satria misy pouvoir parallèle zany eto Madagasikara dia zay pouvoir parallèle zay anisan'ny olana lehibe ho an'ireo mpitondra vola na koa amin'ny fitantarana kapobe a Madagasikara amin'le hoe fahaizana mitantana na hoe bonne gouvernance raha za zao ny eny tsara le resahany namantsika nahary to hoe momba le resaka fitsarana marina tanteraka niny azy fa zao ny olana misy rafitra anie tokony anaramaso ny fitsarana io tsy natsangatsika hatramin'izay hatramin'nisy ny constitution de l'inspection générale de la justice ohatra isan'izany any eo fa tsy natsangana mihitsy ny rafitra io satria manahirana ny mpitsara angamba sao manahirana ny tsy fantatro izy dia tsy natsangana hitatsika tsara fa facteur de blocage le haute cour de justice dia tokony ahitana système mafy io afaka atao tsara ny hoe ny cour suprême am assemblée générale amena fahefana hoe tsara ny olona ambony atao amin'ny firenena zany hoe azo atao zany hoe manao assemblée générale zany dia ao daholo ny mpitsara rehetrarehetra ao amin'ny cour suprême tsy maintsy elana zany io resaka haute cour de justice io zay copie fotsiny ndraisitsika vari amin'ny frantsay ary fa tsy mandeha io eto Madagasikara satria le miaraka amin'ny source zany mandeha aloha fa tsy hoe fametrahana ny tany-tandalana eto amin'ny firenena ny za zany plutôt tahitodika satria resaka asa-panjakana manko zany zay resantsika zay ny olana lehibe amin'ireo namana zany hoe mpiasa-panjakana ny olana lehibe ny amin'ireo mpiasa-panjakana ireo dia zao mpiasa-panjakana tompoky manao ny asany androany afaka roahana satria nanao ny asany izy ohatra zao hoe misy poste zao sensible anatin'ny administration ohatra hoe ny directeur administratif et financier ohatra hoe ny PRMP zany hoe marché public ohatra hoe ny DRH etc dia reny olona reny rehefa tsy manaraka mibaiko n'le tompona andraikitra dia tonga dia tsy hoahana anisan'ny olana lehibe koa eto amin'ity firenentsika ity tsy misy tsonona atao hoe plan de carrière olona vao vita fianarana ry nomena directeur général satria manana an'le karatra le antoko mitondra tsy raharahiana tsony ny plan de carrière anatin'le toeram-piasana zany rehetrarehetra zany hoe frustration efa amina taona maro tsy amin'izao fotoana fotsiny fa efa fotoana maro frustration an'ireo mpiasa-panjakan'ireo anisan'ny frustration mpiasa-panjakana dia le fahefana mividy misy zany mpiasa-panjakana manko tsy le hoe indice de fonction dia indice de grade ny indice de fonction nendray ambany dia ambany mihitsy neny zareo reo hoe aiza moa izy nitsangalatra 1 million d'ariary mahery kely anie ny indice de fonction la directeur madio tsy ndriko tsara le hoe madio chauffeurny zareo diplomate anie eto Madagasikara 1,500,000 ariary directeur manapaka hoe amin'ny soniany misy marchena des dizaines de millions de dollars 1 million d'ariary inona niady amin'ny kolokolo atao amin'izany tsy possible anie zany ady amin'ny kolokolo zany hoe le izy rehefa tendrena ny olona anankiray tokony misy rafitra ny ambadibadika ao anatin'ny fonction publique eo afahana micontester an'le nomination raha iverina fa tsy mafeny fepetra le olona ohatran'izay koa rehefa tsoahana le olona eto anie ny olona zany dafy anankiray zao rehefa tsy manaraka mibaiko ny ministra na hoe ny any ambonino ministra dia tsoahany isaky ny larbial folakamisy tsy matory ny mpiasa-panjakana mihaino radio hoe mbola ao ve za sao mbola tsy ao sao efa nasorona ireo voatendry io isaky ny larbi fo lakamisy tsy mety zany
hoe ny olona manao ny asany a tokony arovana tokony misy règle de jeu ahafahana miaro azy misy affaire cocaïne mandeha aty misy affaire zao de izany tratra le mpitsara hitanareo normal ve hoe am'izao fotoana zao ny impôt foncier miakatra aty amin'ny direction générale ny impôt volan'ny collectivité territoriale ny io hitanareo normal ve hoe ristourina amin'ny secteur minier miakatra tia direction générale ny impôt mandainga zay milaza fa hoe ahita ristourina ny vahoaka any ranobe raha resaka base tuliary andrasantsika satria am'izao fotoana zao victime ny aria fort dauphin QMM victime aria farce Thomasina amin'ny Ambatovy satria ampiakarina ty Antananarivo ny vola zany daholo ny zavatra misy iainana eto amin'ity firenen'ity misy injustice eto zany misy injustice eto hoe ahoana moa manormal hoe misy ny atao hoe direction des grandes entreprises ao amin'ny TGI tokony foanana io fa nga izy io rehefa mianatra nga reo mpiasan'ny etrareo de misy mianatra petite entreprise de misy mianatra grande entreprise fahafantarako azy mitovy ny zavatra ianarana ko maninona hoe ny centre fiscal rehetra direction fiscale direction régionale ny fiscale ny resaka etra rehetra samy mitatana ny orinasa ao anatin'ny faritra misy azy fa tsy misy an'izany direction grande entreprise zany ampiakarina ty Antananarivo tsy azo ekeny zany ao anatina esprit de décentralisation hoe décentralisation hitsakitsahany ty fitondrany ty anisan'izany manapotika faritra rehetra am'izao fotoana zao satria Tananarivany tsy mijoira koa aleo azavy zay fa ny mpitondra ny mijoira le mpitondra mijoira n'le izy io izy manao kitoto io hoe mireharery zareo hoe volatsika feno izy hoe tsosatsika zany natao mivatana tany amin'ny frantsay nanaovana an'io téléphérique io 151 millions d'euros volatsika feno izy nanaovana ny stade de Mamas 77 millions de dollars volatsika feno izy nanaovana an'le autoroute makany Tomasina fa mametraka olana eny io autoroute io tsy norme atsahary io de n'izao de amboary tena ataovy autoroute za miteny ilaina le autoroute fa le izy tsy manaraka norme io satria raha alainao le sakany le lalana makany Tomasina na miverina makaty Antananarivo raha alainao sakana de alainao ny sakany Iarivo lalany Iarivo rocade de hitanareo fa kelikely kokoa noho ny rocade ny sakany io au camion 35 tonnes ny feno andeha amin'io ny transport koa taxi brosiny karaza koa feno andeha amin'io raha misy ataontsika hoe ampanina zany camion ray voasakana ohatran'ny route nationale ihany eny io ny afarany tsy manaraka norme zany le izy hoe aza teneninareo hoe autoroute io fa tsy autoroute zany io ataonareo io izy misy filalana enjana koa de zay le izy hoe ny tena izy zany zany autoroute zany hoe lalana mahitsitsy de tsara raha misy filanana kely etseroa satria mandeha mafy atao andeha mafy eny fiara andeha amin'io le izy zany ilaina ny autoroute za tsy miteny hoe tsy ilaina ny autoroute fa ataovy manaraka norme teny zao zao izy mbola vo hoe 20 kilometatra tsy haiko 20 kilometatra farafabeany vita de mbola tsy tara zany fa rehefa vita izy rehetrarehetra ka hoe manaraka an'io zay tsika vao ahita loza eto lany fotsiny amin'ny tsisy dikan'le vola ny tiako resahana zany hoe ny anisan'ny olana lehibe tsy ajaina ny resaka rafim-pampianarana eto amin'ity Madagasikara ty le rafim-pampianarana ny tena tokony izy eny ny rafim-pampianarana zany tokony fanandrify amin'ny politika fampandrosoana Madagasikara zay mifandray zay misy fandraisana amin'ny arena voajanahary na hoe ressource naturelle ny Madagasikara tsy zay eny le rafim-pampianarana ny université atsika eny na ny établissement privé eto tsy mampianatra droit international manana cours notion mpianatra fa za miteny hoe spécialisation resahako tsy mampianatra finance internationale
politique monétaire zany moa zany dia tsy ao anatiny eo mihitsiny zany etc le olana zany fa ny zanaky ny malagasy mianatra eto moa zany a atao subordonné ny olona avy any ivelany zany daholo ny frustration misy amin'izao fotoana hoe ahoana moa ny resaka bourse misy zanaky mimpanana mahazo bourse koa satria hoe natao égalité zany le izy tokony misy bourse d'excellence eto amin'ity Madagasikara ity a ho an'ny zanak'olona sahirana nefa may hoe dia arakaraky ny alavitry le toerana iny zany jerevo tsara fa mialatsiny fa ny condition de travail an'ireo mpianatra ireo ne tsy izy nefa reo olona reo a nitondra ny firenena rapitso dia misy impact zay a ao anatin'le regard leky izy zany rehefa avy eo rehefa le tanora rehefa tonga izy a amin'ny sehatry ny asa ny mpampianatra anarana fotsiny le hoe mpampianatra pikaroka mpampianatra za moa miresaka amin'ny namako mpampianatra hoe fa aona tsara moa zany ty zavatra roa ty miaraka miady busy a amin'ny mpianatra eran'ity tapitanety ity dia ahoana moa zany na tonga n'le mpampianatra ho amen'le mpianatra asiny hoe fa inona manakana farafaratsy mba asivy bus asivy tomobile ary tondra le mpampianatra fa tsy izy fandrombaka bus miaraka amin'ny mpianatra rehefa andeha mpianatra amena asy ny mpampianatritsika tokony amena asy ny mpampianatritsika ary re mpampianatra reo koa tokony recyclena foana koa ny connaissanceny dia alefa koa izy maka bourse any ivelany any na mpampianatra avy any ivelany koa miforme eto fa tsy vitany hoe mpianatra fotsiny ne mila recyclage fa mpampianatritsika koa mila recyclage anarahan'le fivoarany zao tontolo zao hoe fa maninona moa fa maninona ny zanak'izy menakavy a mpitondra mianatra any amin'ny lycée français mianatra any american school mianatra amin'izao sekoly rehetra vahiny rehetrarehetra zao nefa izy a manao ny politika fampianarana eto Madagasikara mampalelo tokony tsy ho isy tsony zany ministra rehefa ta eo ministra ianao dia ampianara eto ny zanakao rehefa ny zanakao alefa anao any ivelany satria ohatran'le olona marary any io hoe rehefa marary zareo misy marary kely ny tendana ny lohany lasa izy miazakazaka any Maurice la réunion zay ny le olany hoe ary za faly mihitsy ny tamin'ny flo américaine ny teny eo tsisy flo africaine tsony izy a mahazo mitsapitena ty aminay hoe olona anatin'ny rafy fanjakana africaine everiko fa mba appliqué ny président Trump iny zany mba anisany akeko tsara iny zavatra ny tenenina iny amin'ny d'habitude tsy dia mitovy hevitra amin'iny rangainy rehefa ohatra hoe mikasika miagoa ohatra hoe ny olana lehibe ho atsika zany ny olana lehibe ho atsika dia zanaky ny kalahafa zaza malagasy a tsy ny zaza malagasy fotsiny fa mipiasa malagasy mijanona eto Madagasikara dia ao anaty milomany foana ao anatin'ny fahantrana zany amin'ny akapobehany satria ry zareo tsy miraharaha ny zanaky ry zareo ny ry zareo koa ny efa manana trano any ivelany efa zanaky zareo any ivelany zany daolany ny olany ary zany rehetrarehetra zany tokony ho resahana daoly ao anatin'ny fanovana apetraky tsika tokony hoe Maurice la réunion tokony amin'ny lafiny économique tokony colonie Madagasikara talohany tamin'ny première république mauricianina sy ny réunionnais reo aty mianatra aty miasa amin'izao fotoana zao tsika miazakazaka makany taloha raha resaka baolina colonie atsika reo ilona ny Océan Indien rehetra reo zao tsika manao match nul amin'ny Comore tehatehaka mihitsy hoe nanao match nul tsika tamin'ny Comore zay c'est sans filtre oui le olana zany le olana hoe niempotra tanteraka ty Madagasikara ty ary na empotra tanteraka na le fierté nationale na tsisy tsony reo tanoro reo ne asivy roplanina ny eo dia hoe reo misy roplanina efatra dia ho any amina tany samihafa fa zay tonga alohana reo dia afaka mandeha milaza aminareo fa filarana angamba tonga hatra ty Antananarivo hoe satria tandeha daholo le olona satria mba le zaza malagasy koa ny le tanora malagasy a mba mieritreritra koa izy hoe ahoana moa zany mba ahafahany velatra mba hananany a qualité de vie tsara no ny zavatra iainany amin'izao fotoana tsy haiko raha misy anampianao andriamato na rirandria fanontaniana tiako apetraka aloha amin'ity alina ity dia hoe
nanapa-kevitra zany ny filoha rehefa ny fona tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny nambarany fa fahadisoana na tsy fahatomombana na tsy fombiaza ny gouvernementany dia nanapa-kevitra fanova ny gouvernementa rehefa avy nandriavan'izany. Fanontaniana petrako dia hoe vaolana ho an'ny firenena malagasy ve sy ho an'ny filoha izay fanovana gouvernementa izay amin'izao fotoan'izao raha izay fanambarana andriamatoa Serge Safy-Mahova izay tsy fombiazana maro samihafa nambarany teo ny resaka fampianarana, nambarany teo ny sehatra hafa. Ya, ny zavatra nisy moa zany dia zao ny premier ministre izay nandritra ny fitondrana Rajoelina teo izay nanomboka tany amin'ny fiafaran'ny mandany Andriamatoa Hery Rajaonaramapianina, Andriamatoa Ntsay, izay tsy mbola angamba ny tsy haiko izy ny premier ministre lava indrindra ohatran'le nataon'le rangahy io, kanefa tsy nitondra fahombiazana ho an'ny firenena ny gouvernementa izay nitantanany. Zavatra tokany ihany mba tiako tamin'ny nataon'io misy Arnianja dia namerenana ny plaque rouge ho an'ny fiara-panjakana. Iny ny zavatra manafinaritra indrindra tamin'ny voalohany hoe anao zavatra ty olona ty, satria ny fiara-panjakana reny manko rehefa le raisin'ny tompon'andraikitra ara-politika sy ny londohany ao anatin'ny ministera ao dia fino azy iny rehefa avy eo tsy averiny intsony ny volanam-panjakana. Iny ny zavatra nafinaritra n'andrindra. Fa amin'ny ankapobeny araka le nambara teo hoe tsy hita taratra ary ny laharatsika ne le izy ne ny maridrefy mihitsy nefa milaza tsy fanaratsiana na tsy fitiavana fa miemotra ny tsika laharana amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fandrosoany firenena mihoatra ny fandrosoana izay andehanana firenena tsirairay dia tsy naomby le gouvernementa navadika izy io teo manolo izy fa io moa ny teo ihany teo izy ny fitenenana manolo kely anakefatra 5-7 verina eo ihany tsy nisy zavatra tena niraisina amin'ny ankapobeny. Nisy ihany natao hoe mety nisy nanao zavatra tsara tao fa amin'ny ankapobeny tsy nipaka tany amin'ny fitadiavina. Zavatra nisy manko dia zao raha nisy ny fanonganana tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 ny tsy itovizan'izy ity manko dia zao tamin'ny 2024 Andriamatoa Rajoelina nitaritolona izay be ny tanàna ny Tananarivo izy. Dia rehefa nisy ny fametram-pialana dia nisy ny fanolorana ny fanatany miaramila avy eny miaramila namerina tany amin'ny Andriamatoa Rajoelina. Zava-misy ankehitriny tsy mazava le mpitaritolona hoe iza ny tena lohany ary ny zavatra misy ary ankehitriny hoe lasa misy fandroritana kely ao amin'izay lohany dia lasa io le misy fiteny malagasy koa hoe biby tsy misy lohany ozy ny sarotra be zany aratrarana n'le tanjona tena hoe aiza le tanjona ary sady hitolona fotsiny tsika dia hiteny fa tokony misy tanjona petraka mazava tsara manomboka zao zany ho an'ny mpitolona ary mila mametraka tsara ny Andriamatoa filoha hoe zay ve ny fandravana gouvernementa ve ny fandravana aloha amin'ny lafiny iray nety amin'ny apahana mety amin'ny apahana satria tsy naomby fa ny fiazakazana ho amin'izay olona ho apetraka eo isolo raha ohatra ka hoe zay ny lalana izorana raha zay ny lalana izorana ho iza le olona ho apetraka eo dia apetraka tonga dia tao anatin'izao fotoana mbola tsy milamina zao nge mbola tsy milaminy ny tolona zao raha ny vaovao fantatra dia mbola itoy zany zao araka ny nambaran'ny zainjeda sy ny mpanao politika ihany koa zay mbola tena hoe itoyrapetso mpiasa-panjakana misyviora itoy ny hetsika ary io zany hoe niaty hoe dia ametraka na premier ministre za mahita hoe tsy vahaolana aloha raha amin'izao zava-misy zao satria mafana be ny toetra raha kehitriny nitakiny mpitolona ny fialana Andriamatoa filoha io le nambarako nazavaiko moa izy teo fa mila fandiniana lalina leto tsy entina mifoa fa misaina misy tsy fitezana nanao ny tsy nety izy tsy navita izy araky ny tadiavintsika araky ny nambarako teo hoe variana loatra amin'ny zavatra mamirapiratra Andriamatoa filoha zay ny fanjakana nentinao tsy ratsy akoriny zany fa mbola tsy zany ny zavatra tadiavintsika raisiko ohatra fotsiny any amin'ny faritra loatra Mangoro zay sopotra Madagasikara mangataka koa mba afaka hitondranareo makany andaotsika anao reportage hijery ny lakan-drano any amin'ny faritra loatra zany
fa tsy entsina avokoa tsisy fanajariana nefa ny mpamboly vary ny mpamboly vary mampalahelo ne zany io rano ary rano a ny arabe ny tetezana sy ny kanala fa mipetaka amin'ny io rano mandeha ambony ambany ao sisy tamin'ny tena misikasoko ao ambany amin'ny tetezana mampalahelo ne zany aiza fandraisana andraikitra ho anareo amin'ny ministeran'ny fambolena ny travaux publics aiza tsy jerenarena eny any fotony lazaina foana dradradradraina neto hoe valpolisanjato tatsahy tsy raharahinareo refesiny ny zavatra misy dia refesiny mpitondra eo amin'ny toerany hoe manan-karena izy a manan-kohanina izy dia miazakazaka izy andao nao zavatra mirapiratra fa le tena valala mandady arina nge tsy voajery mampalahelo nge le zanaka malagasy dia zao mivoakany araka ny tenin'le zandrikely hoe sakafo voatavo ny atoandro izy izy dia inona ny ariva moa ny tereny sosety sosiety tsy tiana lehilahy indrindra za aloha ty sosiety za tena ty sosiety tena marina fa tiako tenena mbola koa filacrimogène miala tsy ny dokotera mafy ny ainana reny sary reny moa zany ilazana hoe sahirana le vahoaka ka ny fanapa-kevitra zay horaisina manompoketo zany dia mila fandiniana lalina ho anandre amin'ny tofoloha ho anandre amin'ny tofoloha oka re tompoko mba tsy hanao no anao amepozina na hoe ny nipoditra akondro ray koa anakorontana ny firenetsika zay efa mikorontana ankehitriny tsy atsika ny apitso fa mandefery ianao azy ezaka zana mandini anao araka le teny misy paster samapere ndana mitokana hevitra kely anao izy dia ny tsara hoe inona fanapa-kevitra tokony raisinao marina iny tenin'iny ray aman-dreny inona moa ty ara-pinoana iny tena marina fa mila mandinika tsara ianao satria araka ny nambarako hoe ny olona natao hitondra firenena dia olona natao modely za manokana tamin'ny sehatra ara-politika anolona ny anarany ty olona efa tsy eo efa nodimandra izy a andram-piadanana izy andriamatora davidson andriampara benjamin no nitaizana ara-politika zay nampita fanilo zao ny hafany taminay dia zao mila matahotra an'andriamanitra ozy izy ny mpitondra raha tsy manana mpitondra matahotra an'andriamanitra atsika tsy handroso Madagasikara ny firaisan-kina ny fihavanana mamalagasy zany ny anisany mety teny ary misy teny zay moa hoe ny famotinana mila olona motina mafe zavatra be dehibe zany zavatra zany reo tenyreo no nybeazana na manokana ary mahatonga anaty sy mivaritra fanahy tao anatina politika zany raha nitady terana tao anatina politika efa nahita terana be dehibe fa za tsy te varim-panahy satria raha hivarim-panahy daholo ny olo-kendry sy ny olona ataoko hoe manam-pahaizana eto amin'ity firenetsika ity ho aiza ny firenetsika ho aiza ny efa raha ny androany ane mety vitatsika fa ny apitso ny are-pirenetsika zay politika lasa ny vahiny avokoa nge zavatra rehetrarehetra teto amin'ity firenetsika ity resaka bazitoliara tsy voaresaka tsika ny resaka fitsandrahana tsy araky ny tokony izy ny are-pirenetsika very ny arenandranomasina ty zavatra kely mba tiako tsindrina kely arenan-dranomasina tsika io raha ny arenan-dranomasina fotsiny za tsy resaka arenan-kibony tany raha voafe araky ny tokony izy ny arenan-dranomasina tena vola tsy toko tsy foroana miditra ny firenetsika zavatra raha ihany no resako tsy ampy mono fotoana tena hoe ivelarantsika am'zany izy fotoana maloha resatsika zany amin'ny fotoana mampety anazy fa ny mpitondra atsika zay lako tsiny zay bekonyreo firenendehibe tsy mijoro mamalagasy atsika tsy mitady an'le tena tompontsoa ary zany ny tadiavintsika kehitriny andao tsika hiaraka hivondrona andao tsika hiady ho an'ny tanjanaka andao tsika hiady ho an'ny taranaka faramandimby andao ho tadiavana vahaolana ty Madagasikara ty raha izany no ataotsika vonona atsika andao jerena ny tompontsoa imbonana ary zay hoe ametraka gouvernemanta ve vahaolana tsy vahaolana zany androany hiala ny fioloha androany raha hiala tokoa moa fioloha androany ina zavatra iseo tonga dia siaka ohatry zao le fahefana dia savoritake tsika ary zay mahatonga hoe mila mandinika tsara tsika mila misaina miantso ny FFKM maverika foana zay FFKM zay miantso anareo ray aman-dreny miafy ny manjoatsika mila anareo andriamato ianao moa sady dokotera ihany fa tsy fantatro dokotera fa roa andro na
miaritra le lacrymogène zay mpanao gazety zao tena tsy afaka kohaka tsika direct eto zao tena mijaly be mihitsy satria tena amin'ny teknisana foana tapakely aloha micro fa tena tena sepotra tsy resako tsolo le mpanao gazeta namana nanapohana teo akaikitra fa zay moa tamin'iny tafiditra taty anatin'ny olona niakatra tany amin'ny elakelan-trano nambojatovy tany zay vao natsapan'izany hoe sepotra ny lacrymogène voalohany teo amin'ny fiainako sorako PDB ny mpitandro filaminana zay nampiainana ian'izany fanontaniana pitiko apetraka andriamatoa Serge Safimahova dia ny hoe légitime ve ny majorité au nivon'ny anteny miaram-pirenena amin'izao fotoana izao anolotra ny prime ministre mazava be fa prime ministre efa natolotra ny majorité teo anivon'ny anteny miaram-pirenena io tsy naomby io ndravan'ny filohan'ny pirenena io ny gouvernementany le izy aloha efa andresako any le izy tary amin'ny zandresaka vo nanazava hoe ny fifidianana teto ny hoe fifidianana ataontsika hoe fenohosika sy alatra hoe nisy tokony olona tsy lany a natao lany etsetretsetra amiko manokana zany a hoe légitimité an'le ataontsika hoe le assemblée nationale aloha zany discutable fa reo zany aloha ny eo zao am'izao fotoana zany zay le izy raha raisitsika fotsiny koa ny nametrahana amin'ny président sénat koa ny mbola discutable koa tamin'izany fotoana zany fomba nametrahana azy a ho membre ny sénat satria nitsoahana zany le président ny sénat tao zay nanao afindrafindrao tsy mazava tsara dia nysoloana zany satria ho ny majorité taiza ao anatin'ny disposition moa zany milaza hoe majorité an'ny sénateur ao anatin'le groupe majoritaire afaka manao proposition hoe tsy ho ihany io etc hoe de toute façon olona nitendrena zany ny filohan'ny sénat zany rehefa olona tendrena zany ny filohan'ny sénat dia afaka asorole nanendry azy izy zany à n'importe quel moment raha hoe zay zany anisan'ny ampitonany ty fireneny ty satria lasa mametraka olana be araky ny tenen'ny namako tao a le président sénat mametraka olana angeza be izy atao amin'ny firenena hoe tsy misy anaiky azy ho président ny par intérim zany tsony zay zany le fipetrany ka le izy mazava zany mikasika an'izay rehetrarehetra zay hoe nyresaka no hoe nifona le président par rapport amin'ny membre ny gouvernement fa izy any hoe tsy nifona par rapport amin'ny faute nataony eo foana zany le ampipo disy tafahoatra tokony mifona izy zay nisy zavatra tsy nety nataoko a vahoaka malagasy fa mety mba hoareniko am'izay le izy manomboka zao fa ny azy atsipony foana ry amin'ny olona ry a ny baiko nampanoviny ka zany olana zany tsy assumeny zany responsabilité ny a ny échec ny fitondrana am'izao fotoana hoe ny za manokana aloha na inona tenen'ny olona rehefa hoe olona manimba fanalan'olona dia tena mampalahelo ahako mba afaka tsy tianao ny le olona fa trano maromaro a tomobiliny a ny orinasany a potika atao anatin'ny ataontsika hoe fotoana foy zaho a tsy miresaka amin'iny naman'iny a fa mba malahelo any a par rapport amin'ny zavatra nataony a ary tao zany izy vao nahita hoe ay reto vahoaka everiny fa anazy satria hoe ameny fanampiana zao sany fanampiana zao tsy anazy satria tao koa ary anisan'ny inana nanisany nanapotika le anisan'ny naka entana ny tiako resahana zany aza enao président dia aza fangaro a ny adhésion populaire sy ny folona enao rehefa mandeha amin'ny hélicoptère enao midina ny hélicoptère feno ny olona tonga ao na hijery any hélicoptère fotsiny ary satria reo olona reo koa efa nizarina hoe zaraina raina vona zaraina n'izao zavatretra zao io assistana io manimba n'ity fireneny ty koa io manapotika n'ity fireneny ty a io esprit d'assistana ataony fitondrana ankehitriny io mila tsahatra io a fa mila ampianarina miasa sy mamokatra amin'ny vahoaka zany mécanisme zany ny tokony apetraka hoe ny tompo mangatakati ny vahoaka malagasy a ny opérateur gasy a eto amin'ity fireneny ty am'izao fotoana zao
hoe ny gasany en général inona ny olana raha hoe mandritry ny fotoana vaofetra afaka discutena ane zany le modélisation économique any afaka discutena am bayeure hoe reo orinasa mandoa impôt synthétique rehetra reo aloha tsy mandoa impôt synthétique mandritry ny fotoana vaofetra tamin'ireny crise ny covid reny anie ny orinasa tany andafy tany a sy ny karazany a na subvention daholo avy any amin'ny fanjakana ny atsika sovaly miantobila foana hatramin'izao reo orinasa vahiny taty amintsika reo ny anisan'ny na subvention avy any amin'ny tany Genevine hoe tsika zany on n'est pas arme égale par rapport amin'ny opérateur vahiny tonga eto amintsika Madagasikara tsy maintsy misokatra amin'ny investisseur direct étranger zany dia indiscutable zany raha tiatsika zany anabevo ny arena ny arena rehetrarehetra hoe na arena kibony tany io na arena ataontsika hoe andranomasina hoe isan-karazany namana zao teo ny resaka hoe le secteur halieutique marina mihitsy ny teniny fatatsika ave fa isa-taona eo eo amin'ny 700 millions de dollars eo no trafika na trondro tsy miditra mihitsy naty amin'ny caisse-ny état na ariary le vokatry le izy 700 millions de dollars à peu près isa-taona ohatran'izay koa ny resaka volamena ohatran'izany koa ny resaka vatosoa raha reo fotsiny resahantsika ny tiako resahana zany dia zao maizina ambany jiro tsika fa ny olana lehibe dia zao mpitondra atsika misy manakarena mpanefoefo amin'izao fotoana ary mifampiaro izy menakavy zay ny io matezitra amin'ny vahoaka io io matezitra amin'ny vahoaka io zany le tsirariny misy ato amin'ny firenena le tsirariny hoe ahoana moa ny zanany tonga dia efa limité fotsiny zao zany ny perspektive ny zanany satria ny fianarana menan'le zazy eto tsy zarizary satria ny zanaky mimpanana ary amin'ny système vahiny ny azadinany raisika fotsiny zao hoe zavatra faran'izay kely firy am'ireo ankizy gasy reo efa nahita beg benzène rehefa manao expérience izy na fizika tsy fatany zany resaka kisarisary ny fatany hoe fa tsisy miraharaha tsy raharahiny mpitondro zany satria ny azy ny zanany tsy any any ny zanany zanany azy any amin'ny lycée français any amin'ny american school aty le misy laboratoire any amin'ny misy laboratoire hoe de rehefa avy eo ny zanany iny rehefa avy eo makany ivelany izy de mirehire mihitsy ny zareo mamoaka amin'ny Facebook eo hoe afaka mention très bien zanaketo amin'ny système français ohatra zanany iny ny olana eto amin'ity Madagasikara ty hoe azadino zany ameo fianarana tokony sahazazy ny zaza malagasy fa tsy io resaka hoe téléphérique io ny priorité tsy milaza anie za hoe tsy ilaina ny téléphérique za milaza anao fa hoe ny choix le téléphérique zany c'est un choix petit bourgeois raha io téléphérique io napetraka ao avy any Fenorivo mandalo any Itosy makaty Antananarivo mety nisy sens noho ny embouteillage aty apitatafika fa hita mihitsy ny ireo mpitondro reo tsy mahafantatra ny fahorim-bahoaka tsy hitany dia io choix-na parcours ny téléphérique io c'est un choix petit bourgeois tsy mifanaraka amin'ny réalité ny any Ambatobe miasa eny amin'ny osy eny amin'ny agglomération zay le izy hoe izy any ray aman-dreny lycée français ampiakatra ny zanany amin'ny téléphérique io any amin'ny lycée français hoe n'importe quoi ane zany nikizy lycée français ary raha miditra amin'ny fito sasany zanany tsy haiko moa fidirana any tôbila ray raha misy zaza anakiray miditra amin'ny folo misy tôbila fa manaty zazy eo zany ny eo amin'ny lycée français eo ka ina ny raha inany zay taingana téléphérique le ankizy ngitrika wakaty amin'ny lasity angamba mety hitaingana téléphérique fa tsy ny hoe ray aman-dreny nitondra ny zanany hianatra any amin'ny lycée français misy fanontaniana tiako apetraka docteur Nahary hoe fiovana tahaka ny ahoana no tokony ho takiny ny mpianatra sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao apetraka ihany koa zay amindray matosy azazafy mahova rehefa avy mamaly ianao ny fiovana zay takina dia voalohany aloha fiovana fiatsaina zay aloha voalohany io ny zavatra misy manko zao mandeha ny resaka hoe andao anova rafitra andao anovan'izao fa io anie ny olombelona mihitsy rehefa ninninona zay rafitra zay ho apetraka eo rehefa le olombelona zay atao hoe mitarika eo no tsy manana an'izay toetsaina tena ampandroso marina Madagasikara zay dia tsisy dikany io za zany tsy aniny anahy tsy mipetraka mihitsy tsy mipetraka anatin'ny adihevitra na rafitra sy ny anina io
fa tena le olona mihitsy aloha hoe misy fahasahiana ve ary ty ary sary ataoko mihitsy ary anja hoe za miasa amin'ny filoham-pirenena ndre mato filoha anao iara-itolona amin'izay dia anao satria na ianao aza nge mbola fatoran'ireo vahiny reo izy ary tsy afa-po ny gouvernement zay tokony natateraka n'le fitakina maro faniriana tokony ianao eo amin'teny raisiko ohatra ty nisy tranga zao nandre mato filoha tamin'ny resaka mivantana nataony hoe nisy citerne 10 gazoa carburant tsy hita valeur-na 4 milliards moa zany nakaisa zao le olona nanao an'izany iza nanao an'izany citerne 10 tsy hita président république manindry ianao tsy toteny amin'ireo olona zay ao ambany fahefanao misy antony ao eto zany dia le fiovana tadiavina dia zao voalohany aloha ny any ambony dia zao hoe mila manana fahaleovan-tena satria mbola tsy mahaleo tena tsika hatramin'izao ohatra iresantsika zao ary zany mahatonga amin'ny teny manao sary hoe ianao andre mato filoha tokony araka mbola itolona voaka malagasy koa nge ianao io fa mbola tsy re tsy anatina fahaleovan-tena ary zay sary zay mahatonga atsika mbola voafatotra resantsika kely zao nil zeparsa zay tokony fananana be tsika aiza ho aiza reny amin'izao fotoana zao tsy mitady an'le tompontsoan'le vahoaka ianao ary tsy afaka niady ary zany nefa niandrasan'olona taminao tsy afaka ny fihain'olona fiezinao ianao ary zany ny zavatra tadiavina hoe iza ny olona afaka hiady amin'ny tompontson'ny vahoaka hijery ny fototra le zo fototra neo areto ary mianjy zavatra tadiavin'olona ne gasy nge tsy mitady zavatra be deabe fahasalamana ao averiko foana l izy ny fampianarana ny fandre-pahalemana ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana eritreto tamin'ny androny tsiranana nge tsika nefa nanondrana vary tsika tamin'ny fotoan'androny zao tsika manafatra vary ho antsika eto tsy mampino ane zany ary nianjy raha ny velaratany andao tsy malalaky ngeza madagasikara zany dia ny vary ho antsika eto ve dia mbola faratsika ny velany mampalahelo zany ny olona afaka nova hijery an'izay tompontsoa zay ho an'le vahoaka madinika ary ny mpianatra rehefa mavita fianarana tokony manana sehatra asa fanle akizy ivelarana raisiko ohatra atsitsiko ty tena zao ndray mato filoha hoe tamin'le olona voaroba hoe oneran'ny fanjakana ny etra ho alaina alohan'ny fanjakana fa ny olana nge ndray mato filoha tsy zany ny olana dia zao ny taux directeur banque centrale atsika zay niakatra 12% ankehitriny zay tena mambotra ny malagasy io ny tanjana bola lain'ireo banky reo araky nambarako nitrosa daholo ny gasy rehetrarehetra zay mamona atsika malagasy io amboary io ho an'izay ho alamola hitondra eo amboary zay mbola hoan'ny mitondra eo ary mila fahasahiana zany fa ny mpitondra iny tsy misy olona tsy mety samy misy tiany tena fa kosany jerevo le amin'ny akapoben'le fiarahamonina jerevo zay tokony anasoavana amin'le fiarahamonina raha ohatra ka vita manao an'izany hoe raha ny ankizy mivoaka avy any amin'ny reo mpianatra reo nge raha mivoaka izy ataoko hoe ambany dia ambany ny tanjana bola afaka manangana orinasa kely nge reo tsika nge zao ny manam-paizatsika rehetra nge zao lasa nivelany daholo ary le ankizy tsy hita tsony hoe aiza re zao nakaiky indrindra ny Maurice be deabe ny ankizy ny firenena arabo mo fenao tsika Canada sy ny Frantsa tsy resako tsony zay tena lasa daholo mitsoaka n'olona any mandraky ketriny dia miala eto Madagasikara mampalahelo ne zany tsy tokony ho zany ny zavatra misy eto nefa fa misy kosa nefa misy ny elanelana ny zavatra nisy dia zao raha nijery le tranga tany Nepal zao tsika le firenena misy vahoaka mahantra be ao tarina izy ny zanaky mpitondra le na mampiseho sary hoe manakarena sy zavatra aitraitra ny naseho fa zavatra nisy teto amin'ntsika nge nitovitovy an'izany zanaka andray mato filoha lasa manao contrary amin'ny amina mpandraraha tsy fantatritsika hoe inona marina moa zany reny zavatra reny le zanaka mpianatra kely ry nianatra mandalo laninareo ahoana moa zany ty zavatra ty ho aiza nefa raha ty Madagasikara tsika ty tsisy mandeha amin'ny loaniny raha ohatra ka misy an'ireny zavatra reny tokony omena andraikitra mazava izy hoe ty dia misy nomination atoetraka ohatrao ty ny andraikitra zavatra ohatran'ireny nge mitambatambatra ary mahatonga an'izay manjava satria no atao ohatra le olona hoe ho lasa fanjakana ve verina fampanjaka ve tsika ka ho apita indray ny fanilo apita ny sary-boninahitra findra mitaranaka zany kisarisariny nefa nisy ny voy ary mampatahotra ny olo zany fa ny zavatra dadiavy malagasy dia zay hoe ny sitraka rano ny rano moa zany resantsika iny satria ny andohaniny ihany hoe ny rano tompoko ny fahasalamana
ny jiro fahazavana fa ny manodidina an'ireo a dia njambarantsika teo hoe misehatra zay madinika indrindra tsy njovy rebe sy ny maro misy elanelana loatra zao zavatra misy dia zao raha ny teo aloha nisy hoe klasy ambony a dia ny elanelany dia ny mahantra dia leta ny elanelany zay mbola ny avitravotra zao a miasimba indray zao miapotika dia lasa tonga dia mahantra dia mpanan-karena dia jereo moa ny zavatra misy zay zavatra mivoaka na ivelany any ange misy eto daholo voaka ny fiara tsara indrindra tesla iny sikraika zay da mivoaka eto amintsika manana daholo ny eto ary tena mampanefa misy olona tena hoe mitsindroka mampalaheloisa manana zany fa nefa ny lasa mivangongo am'ireny ary zay nambarako hoe mila satsika mila mivondrona atsika andao hiara hijery am'izay fanovana zany fa mila fandiniana io tsy hoavalytsina atsika ary mety mila hoe zay fivory zay zavatra mila fandiniana zay ho an'ireny zavatra nazo anareo mpanao gazety reny aloha dia tsy ndriky manokana mihitsy mampalahelo nareno isorana be lehibe napita ny vaovao satria raha tsy nisy anareo dia tsy afaka anazy vaovao ny izay ho an'ny fahasalamana ho resantsika amin'ny raha lamanokana zay rehefa aveo nanao zany momba an'izay fa tena ho anareo mpitandro filaminana tena oaka kosa re mampalahelo tsy mbaina ve ny fitaovana tsy vitany hoe darofana bombaka fa mbola tsy mbaina ny fitaovan'ny ankizy mampalahelo ny zany to tsy haina manahoana zany nefa mpanao gazety efa reraka ohatra mitantara baolina ozy izy ny sasany tao anatin'ny logité tao za iny ny tantara iny ary misy ny teny tao ohatra mitantara baolina mihitsy le mpanao gazety sady manalazy eny tsy famezatsiny le izy satria mafy ny asa eny akanjeny sady darova lacrymogène ndre matoa serge zafy maova le hoe fivana hoana moa zay zany moa le fanontaniana ny tokony hazava amintsika varina ihany rehefa miteny filoam-pirenena hoe anao an'izao sy anao an'izao izy azadino nisy fameza toky namena ny ro orinasa namana zay ataontsika hoe nanana orinasa atao amin'ny suprême sainteur ohatra dia reo naman'ireo ny mandrakandroany tsy nahazo nahariary ary avy any fanjakany sovaly ny antibily tamin'ny sivy roa arivo tamin'ireny fandravana be reny tamin'ireny zany vomafy aneny reo namana azadino fa reo orinasa malagasy eo amin'ny suprême sainteur reo ny sovaly miantibily fa tsy hoe misy hoe miasa ny hoe maka volany amin'ny banky sy ny karazany nanavitra ny tenany dia ny filoany laza tamin'izay fotoana zay hoe anampy an'zareo hitatsika fa hiandry concept moa fiantsoana azy vao menimenina izy voaingana tao amin'ny mialatsina raha manonona azy fa vao menimenina izy voaingana tao amin'ny facebook tao hoe zay ny hoe tsy nazo inininy enao milaza fa hoe anampy an'ireo orinasa potikireo tsy aza manao fahampanantenana ianao tsy ho vitanao satria zao mifitopolo isanjato androany mifitopolo isanjato ny tetibola mpanjakana fanampiana avy any ivelany ny telopolo isanjato tsy ampy anaovana ny asa akory ary ataontsika hoe ny fonctionnement eto amin'ny projet samihafa eto hoe bankiza koa no tenena hoe tsy hoe 0% ny ressource propre interne tsy voalohantsika ny contrepartie atsika rehefa mila zany le hoe ressource propre interne zany hoe tsika zany fanjakana malagasy ny tokony tondra-pahana tsy voalohantsika ka aza miteny ianao hoe anao an'izay fanampiany zay fa tsy tafavoaka zany hoe démagogie zany atao zany fa aza mampanantena pokaty ianao amin'ireo orinasy reo misy solution hafa fa za tsy teny fa za tsy mpanolotsaina ny fitondrany hoe dia le izy ny tiako azontsika tsara zany dia zao ny fiandranam-pirenena ankehitriny vao hososy valo amin'ny sivifolo isanjato ny tany azo ambolena dia eto madagasikara raha reo ronosy manodidina madagasikara reo ny resahana la réunion maurice seychelles comore valo amin'ny sivifolo isanjato ny tany zany eto amintsika ry zareo terenitsika apiditra n'ireo réunionnais reo sy ny mauricianina reo maka ty amintsika moramora akoatrantsika nao vakansy ny la réunion zay amena fepitoana kely zany hoe tonga zany tsika dia any curpipitsika maka an'le visa andranany anao manaova anao opérateur any maurice raha tafiditra gidragidra andrany anao manao hoe anao opérateur any la réunion na apiditra entana fotsiny la réunion na any maurice gidragidra fa maninona moa rehefa opérateur agasy manondrana vary ohatra any maurice la réunion tsy tafiditra
fa maninona rehefa opérateur mauriciana na opérateur réunionnais afaka mampiditra any amin'ny taniny zareo nefa hoe tokony afaka apiditra satria maivana loatra ny fitondrana malagasy ary tsy miraharaha malagasy reo satria reo nationalité vahiny any ane le olana zareo ane tsy raharahiny zareo le problème gasy hoe enao mety misy bataille anao ifandrarahana à la réunion le opérateur gasy fa mora kokoa mahazo visa Schengen zay efa sarosarotra no zay mahazo visa la réunion satria maivana loatra le mpitondra malagasy tsy miraharaha izy rehetra efa manana ny 8 cm zay ne le olana zany zareo ny tombontsoany ihany ny fatany ministre firy ministre reo hoe mpanolotsaina polisy frantsay taloha ataonao mpanolotsaina zany daoly ane le olana hoe ahoana fipetraky ny fiandranam-pirenena ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe le olona hitanao isaky manao déplacement izy miona amin'ny filoam-pirenena fa io le olona tombontsoan'ny firenena malagasy ahoana ny arovanyiny olona iny ny teny ratsy ny hitany reta amin'izy ny teny tao amin'ny tao amin'ny Facebook sy ny karazany ny ahy zany tiako apetraka de zao hoe fiandranam-pirenena aloha zany tokony apetraka mazava ny fiarovana ny fiandranam-pirenena amin'ny zavatra atao zany tsy midika hoe misy asiana fahakalana vahiny fa kosa tokony apetraka tsara hoe ahoana nanoanana andreo opérateur économique malagasy reo amin'izao fotoana mba arana sehatra hoe mba hoisy amin'izay milliardaire en dollar madio fa tsy amin'ny fomba hoe fanaovana hoe oligarque le oligarque manko mpanao ampimamba amin'ny économie d'accord satria misy oligarque amin'izao fotoana zao vitsivitsy eto amin'ity tanàny ity hoe ahoana nanoanana ny mpandraraha malagasy amin'izao fotoana zao ny mpandraraha malagasy eny be dia be ny tanora tena hitanao hoe mivelatra tsara ny zavatra ataony fa mila toana mba hahafahany zany ny passé amin'ny stade ambony kokoa tsika tsokony tsory avamanana intsony fampiavana-pirenena tokony apetraka le hoe réconciliation nationale et refondation de la république de la nation inona ny antony mbola olana iny tsika zao raha tsy diso voalohandohan'ny volana octobre 5 sy 4 mbola tsy azo hoe karany taranaka radamy ane soratra zany ane misoratra zany re montagne d'ambre fa makanesany nareo raha tahijery misy mpanao ngeza be hoe ny taranaka radama tsy mahazo miakatra amin'ny montagne d'ambre de misy milaza hoe tsy lainy zany fampiavana-pirenena zany mbola misy rano be deabe ny no ny antony ara-tantara mbola misy toerana be deabe no ny antony ara-tantara ne tsy mahazo andanana malagasy ohatsy atsika zany rehetrarehetra zany mila lamina zany anatin'ny fiarahamonina misy fomba fandaminana an'izany satria za rehetrarehetra zany profiten'ny vahiny ampedina tsika sy amitsika ampediny karana ampediny sinoatsika satria zareo mahay an'le fomba tany de laloviny eo tsika de ampedina tsika samy gasy zany rehetrarehetra zany mila alamina ny resaka ara-tantara mialatsiny ako tonga teto zao hoe ny lazaina fa hoe ny kabeso ny mpanjaka toera ny tsara fatatsika anie misy toera lakiroa ane tao anatin'ny tantara samy mitolona tao anatin'ny falevatena tamin'ny contré ny fanjanahan-tany nisy tary amin'ny faritra morombe io zany vezo masikoro parazara toera koa ny anarany de nisy le mpanjaka toera taty amin'ny sakalava amin'ny menabe fa ny zavatra sarisary hitako de zao reo olo reo niady ho an'ny fahalevatena Madagasikara hoe mba tsy hozanahan'ny frantsay tsika zay zany natonga zareo nanao hetsika nefa ohatra ny tao olona frantsay daholo ny hitako gasy nandray an'le izy teo fa nohatra ane zany amin'ny tena tantaran'le resaka de raha jerevantsika ane tsy tena nazavaina tsara hoe ahoana tsara moa zany ty mpanjaka toery ty fa nataotao ihany le izy de ohatran'izay ny ahy zany tiako resahana de zao ilayntsika am'izay mahafantatra ny tantaratsika hoe nanomboka tamin'ny colonisation ne tamin'ny 5 amin'ny 1895 efa nanohatra amin'ny malagasy tamin'izany hoe ho atao colonie zany Madagasikara ary tsy nitoerana ray ihany fa toerana maro to ta Madagasikara nisy mifanoherana ary nisy ataotsika hoe ampibinana ataon'ny frantsay zany rehetrarehetra zany ilaina
réparation am'izao fotoana ny tany be deabe le zao ny tany afrikana ataoko ty ahoana moa i Maurice kely io navita namerina ny sagosy any aminy tsika mandrakandroany mody manao afindrafindrao fa tsy voniny tsika tena iady amerena ny Élysée pasa ty amitsika azavao ahako fiandranam-pirenena nyresana azavao ah hoe tamin'ny 2013 ny zone économique exclusive à Madagascar zany hoe ny resaka ranomasina zany tamin'ny 2013 ny Madagascar teo amin'ny 1,200,000 km² zone économique exclusive ny Maurice tamin'izay fotoan'izay 1,300,000 ny Seychelles tamin'izay fotoan'izay 1,200,000 fa amboniny atsika dia azavao ah hoe ny atsika niena tamin'ny 2023 niena ny atsika 1,144,000 km². ny Maurice ny tombo 2,200,000 km². io Maurice nosy kely io 2,200,000 km² zone économique exclusive. Seychelles lasa 1,300,000 km². Fiandrana-pirenenina ny resana amin'ity fitondrana ity 2023 zany atsika lasa niena zany ny zava-misy hoe misy nosy kely eo amin'ny 10 mahery any Madagascar reo rehetrarehetra reo zany tokony hoe à partir zay koa tokony misy extension sy ny karazany nen'olona mampiasa teknika moderne nandany vola nafany namaritra le zone économique exclusif ny atsika science pifométrique hoe teknisiantsika hono zany mahafantatra hoe ty zao de mifanaraka am'ty matoa mampiasa fitaovana ny olona misy antony tsy adalan'ny olona akory zany daholo ny olana misy ato amin'ity fireneny ity hoe na de ny angeza Madagascar fotsiny ary par rapport amin'ny eny zareo ahoana ny atsika niena ahoana ny eny zareo ny tombo nefa zareo nosy kely nefa zareo nosy kely ty ny Seychelles zany ane ohatran'ny nosy be ka le izy zany hoe le fiandrana-pirenena le fitravana nyity tanindrazany ity de misy ndray miteny amiko hoe ka ny Maurice eny nazahoany ny sagosy satria ny anglisy na miazy niady kory zareo tamin'ny anglisy tamin'io fa ny atsika mody miady azahoana le tombontsoa satria misy tombontsoa manokana koa zany erovana ny ambadibadika rehetrany ny gasy zany tsisy patriotisme le nationalisme gasy fanafenana ny défense na intérêt personnel zany fa le patriotisme le olana maka miteny gasy tsy manavaka izy am'le hoe ty tanindrazana tsy voavaka tsara ny nationalisme e patriotisme fa ny ala resahako ny patriotisme reo tanoro ankehitriny tonga saina mila volena am'izay zany ny patriotisme ao anatin'ny programme amin'ny fampianarana malagasy zany ane mampandroso ny Chine zany ane mampandroso ny Asie basé amin'ny patriotisme daholo ane reo tany reo taniady ane zany Vietnam zany zao izao aiza taniady ohatra fotsiny zao taniady ane zany Rwanda zany zao izy aiza tsika tsy taniady tsika ny dernier de la classe eto Afrique ny tany efatra orinatsika firenena miady tsika zany amin'ny tany tsy miady tsika ny dernier tsika ny farany de le loza tsika mirehare lainga daholo ny tantarain'ny olona fa zao tsy ohatran'izany nampisy patriotisme eto hoe lazany flo na tonga azy naka ny 8 cm satria izy hoe ampianatra ny zanany ka rehefa tsapanao zany de aza niditra anao taty amin'ny fifidianana gasy ary hoe raha le zanakao zany ny alefa aloha hoe samy mananjanaka daholo iny ny tiako resahana zany itsika manko tsy mivatana tsara ny atsika rehefa miresaka fa tsika le mitaditady seize io de aleo lombokombona le olana zany le olana mila volena am'izay fitsavatandrazana eto amin'ity fireneny ity zany oa tsy midika hoe hodakatsika ny avatsika double nationalité sy ny karaza fa misy fandaminana io enao rehefa tahitazina ny madouble nationalité anao de misy poste eto amin'ny firenena aza mipostule ntsony anao tsisy mandanao ny iasy eto tsisy mandanao hipetraka eto satria manana raha malagasy satria anao manana raha malagasy fa kosa ataovy mazava ny safidinao hoe le tombontsoa manokanao ve ny adlefanao aloha sao mitombotsoa ny firenena hitambarana rehefa le firenena hitambarana ary de ataovy mazava ny soanao rehefa ianao tombontsoanao manokana
satria tombontsoa manokana zany hoe ahafahany zanako mianatra fotsiny any ivelany rehefa zay zany soanao de soanao zay a fa asa fanadalitsika posteny président posteny ministre zany tokony tsisy idiranareo satria nareo zany tsy vonona akory a iary ny tombontsoany malagasy a satria nareo isababaka rehefa aveo a misy conflit d'intérêt na rehefa aveo le izy ka le izy zany hoe zay conflit d'intérêt zay anisan'ny fiovana mahery vaika tsy maintsy atao eto amin'ny firenena hoe ampy ny fanambakana samytsika malagasy eto tsisy manahakana anao a tsy hoe io mpandrara eto tsisy anahakana anao a ho maire eto fa kosa misy poste zany a aleo a ho atokana ho an'ny olona nationalité gasy a ranoray fotsiny am'izay tsy misabaka ny intérêtany fa miaro izy a ny intérêtany gasy de ohatran'izay koa ohatrany amin'ny zanany amin'ny système gasy izy mianatra fa tsy any amin'ny système vazaha de am'izay fotoan'izay a samy etotsika menakavy tsy maintsy miady manko izy am'zay mpandroso an'ity fireneny ity fa tsy raharaha ny fampandrosony ny firenentsika anie satria zareo a efa misabaka de ny avenirany zanany a samy mba mieritreritra anie hoe ny avenirany zanaka anie mba hoe saminy hoe ho tafitany ivelany koa e fa amiko zany a zay fotsiny any teniko hoe aleo volena am'izay fitsavatanyrazana le fampiavanam-pirenena zany resaka tantara madagasikara mila dinianao resaka économika mila dinianao atraizany fetra anaovana le décentralisation mila dinianao zaretsaretra zany mila fadinianao ka io miainga avy any amin'ny fotony averiko tsara zany fa hoe mifokon'olona mifokotany zay misy mifokon'olona miainga avy any ny fanamboarana an'ity madagasikara ty rehefa manao fototsany ianao ohatra na trano e tsy tonga de nitafy no ataonao e fa ampiakarinao aloha avy aty ambany izy miakatra de zay zany nanaovana an'le madagasikara manomboka zao a ary everiko fa nyray aman-dreny mpiangonana efa ela ihany zany ny amin'ny fefikamoa ny eritreritra zavatra ohatran'izay a de tokony aroso am'izay izy moa efa miresaka ny 4 efra tao a de alefa am'izay ary le asa enary manapetra ny fotoanantsika maranantsika mifandarana metsika 3 minitra avy androany mba ataontsika 3 minitra satria miavaka kely ny fandarana androany moa zany tombotsika to amin'ny docteur Nahary a de aveo Serge Zafy-Mahova ya ninona moa ny azo ambara mandalo fotoatsarotra ny firenentsika kehitriny mila fitoniana mila fisainana sy fieritriretana ho an'ny tsirairay samy aoka andiny tena atsika rehetra hiaraka hijery ny tombontsoa ho an'ity Madagasikara zay mamitsika ity ny atao hoe ray aman-dreny dia natao fitaratra ho an'ny ao atokantrano ho an'ny zanany ny mpitondra dia natao fitaratra ho an'ny fitondrana firenena ampandroso hanao ny andraikitra ho an'ny firenena matoa zao zavatra misy zao ankehitriny a tsy tonga ho azy io misy antony ao oka samy andiny tena oka tsy ho azo ny fitaka atsika ao anatiny hoe fampiadina samy malagasy n'indrandrindra oka re tompoko manangasangany hoe efa misy vondrona ndray koa any misy fizarana vola sotra zao ampiadiny samy malagasy oka re tompoko atsaharo teny zao zany ny fampiasan-kerinareo miaramila ho an'ny reto zandry zanaka rahalahy rahavavy zay za manokana dia miombona manohana ny etsika io a amin'ny mamalagasy anahy satria miaina ao anatin'ny fiarahamonina nitakosina ao anatin'ny fiarahamonina mafantatra ny marary ny mpiarahamonina amiko a ary zany ny joroko eto za manokana tsy mitady seza fa mitondra ny hevitra anasoa an'ity firenena ty raha ilaina moa ny anapasiana ny hevitra zay mila n'izany afaka mihina zany ary zany ny zarana n'izany androany ka miantso ny rehetra anambatra ny hery hiady amin'ny tsirariny anotra ny tsy mety ary ny hafarany dia mba hoe tombontsoa Madagasikara mandroso mba Madagasikara tsy ohatry zao tsony tsy anjakany kolikoly tsy anjakany kitranotrano tsy anjakany olombitsy fa mba tena Madagasikara leo tena no tanjona ho azotsika ao anatin'izao tolona atretsika izao miantso ny FFKM ihany koa zay olobe eto amin'ity firenena tia hijoro andamina ny zava-misy ankehitriny atsaharo ny fanombana ny fananana iombonana fa
avelao kosa any hevitra malalaka reo tanora mpiasa-panjakana zay marary ankehitriny za zao zanaka mpiasa-panjakana tokoa fa tena maivana mpampianatra ny reny moa zany mamanay mpampianatra dadanay infirmier d'état fa tena zara fa misy zany karama zany raha tsy niezaka izy tany amin'ny resaka fambolena tsy tafita tamin'izao ngaman'izay tamin'ny seritry ny fianarana ka ezahana ho an'ny rehetra zany a samitony a mirary ka mirary ho antsika mianakavy atratra ny tanjona iombonana mampirisika ny zandry aza midy zao ny afatro ho anareo mpitaritolona aza mivarom-panahy ianareo fa miraroadraraka ny feony vola amina miliara nefa enoeno fa raha tena ty tanindrazana ianareo dia tombontsoa iombonana jerena miaraka mba ho any amin'ny fanovana no tanjotsika manohana anareo dokotera-nahary ary mirarosoa malagasy mirarosoa ndriminina sy mimpanao gazety aza-kivotsika satria itsika no mampita itsika no ainan'izao firenena zao a dia sahitsika mijoro mandrakariva ho an'ny tombontsoa ny firenena misaotra tompoko miangamba ny teniko dia hoe ny raha latsaka sy ro rahalahy zandry zoko maty a no atao zezika hoentina hoe ampandroso n'ity fireneny ity zay zezika irahana miaraka amin'ireo mpitolona hatramin'izay ka hatramin'izao zany satria le tolona zany mbola mitoy foana hatramin'izao ny resaka hoe le hery famoretana zany za zany mitodika manokana amin'ireo rahalahy be diabe ny namako a ary fantatry zareo tsara miara-ny asa zay a tao amin'ny gendarmerie avako kely zany zareo satria miaramila sy ny polisy zany a hitako hoe amin'ny akapobe manaja tsara ihany a amin'le zoan'olombelona fa misy zany eo amin'ny zandary olona vitsivitsy mandoto rano mety animba le ataontsika hoe le fomba fijerin'ny olona an'le zandary amin'ny akapobeany dia ny ahy zany teniko dia hoe atsahary kosa le famononan'le olona ataovy araky ny lalàna rehefa misy ohatra hoe arrestation iverinareo ataovy araky ny lalàna fa aza mampiasa hery a ohatran'ireny satria araky ny tenen'ny papa Léon 14 efatra amby folo dia hoe disproportionné na hoe tsy mifanaraka loatra ny hery ary vahoaka ry tsy manatsiny a tanapolo sy ato a miaraka mirongo fitaovam-piadiana matanjaka dia mila voaka ve reny karazana tanky reny mpianatra eny reo fa tsy hoe favalo hoe manano bohatra hoe dalo na hoe favalo manano bohatra mafy be mihitsy fe hoe dia hitako hoe tsy mety zay ny mikasika ny mpanao gazety miompo amin'ny resahany namana tao a hoe nareo mpanao gazety a zay mitondra ny vaovao ho anay zay manaraka le izy ary amin'ny fahita lavitra na ary amin'ny radio dia miompo tanteraka aminareo hoe mety misy fiatraikany tokoa le izy nandray amin'ny fahasalamana reo satria eto zao ny namaneto zao a somary sahirana seposepotra zany izy dia mila jerevana akaiky io fa ny ahy kosa zany le olona maratra tokony jerevana fanjakana angamba hoe ny prise en charge reo amin'izao fotoana tena hoe manao prise en charge marina fa tsy hanao ohatra le aretina le taria mialatsiny zany le taria mbomalaza hoe tsy haitsy olona izy na hoe inona na inona zao le izy zao mivoaka fa hoe karazana botulisme mahery vaika ihany le izy a rehefa mivoaka avy any Maurice zany a ny information zany hoe dia mampalahelo ny zavatra ohatran'izany satria masina zany hoe matimaty foana anie zany le olona maty teo aloha e satria raha nitsabona aingana zany zareo a mety voatsabo fa no ny anton'ny politika no ny antony hoe fomba fijerin'ny olona dia nafenina zany le izy ka le izy a zany zavatra rehetra zany anie azadina anie zany fa nisy sambo a tsy hita zay nalehany mbola tsy hita hatramin'izao mbola tsy hita mandrakandroany le olona atao anatin'io a tsy hita zay nalehany misy a tsy taninarivo rerany nisy an'le problemana resaka sakafo io e fa tany fianaratsoa ny fiangonana katolika nakany andraikitra dia tonga dia nalefa ny zareo tary amin'ny institut pasteur
dia tsy afaka nihetsiketsika mihitsy zany ny fanjakana fa voaterina anaiky hoe nisy problèmena botulisme zany ny taria fianaratsoa le faritany fianaratsoa fa ambositra ny tena nisy an'le izy ampazafa azy dia le izy nisy toerana maromaro ohatran'izay nisy zavatra maromaro iny tia mouvement iny tia ataontsika hoe etsibaoky tiny conséquence na zavatra maromaro nitranga atao anatin'ny fiainam-pirenena zany hoe matsary tena zany ny olona hoe fangamo rehefa mba ataontsika hoe olona sahirana na hoe olona tsy manana tsy ao anatin'ny rafim-panjakana dia ohatran'izany ny fomba hitondrana azy hoe ny le izy misy zavatra be deaibe zany tsy manaraka ny norme zany tsy manaraka ny norme eto amin'ny firenetsika ka ny amiko mila mijoro ny tsirairay mila mijoro ny tsirairay fa mba tsy verena ny titolony titsony orinao mba hisinina hoe mba hiadana amin'izay zany ntaranaka sy ny hoavy dia ozy aho hoe tsy maintsy mitoy le tolona tsy maintsy mitoy le tolona satria tsy maintsy apetraka tsara zany ny fototra ahafahana mampandroso amin'ny Madagasikara nisy occasion manqué be deaibe hoa 2,7 raiky amin'ny 7,7 2,2 7,2 8,4 zany rehetrarehetra zany tsy nitondra le fampandrosoana ny nandrasana satria vao maika ary ny korisy le firenena satria ao koa zany le opportuniste le ataontsika hoe le manana le lanomby le manana le lanomby reo olo reo zany ainy tsara foana zany mivadibadika eto mivadibadika eroa ka le izy rehefa manao zavatra zany dia tokony hoe mieritreritra ilaina zany le herin'ny tanora ilaina koa zany ataontsika hoe ny hevitry ny zoky ny hevitry ny ray aman-dreny mba hoe ny herintsika mitambatra nampandrosany ty Madagasikara ty any amin'ny lalana tokony ho izy zay ngambo izy ny fipetraky le izy amin'ny akapobeany fa mahereza io tolole raha manana io hoe zany akory tsy midika hoe raha misy tokony resahany tsy hoe tsy voniny resaka fa kosa le voniny resaka amin'ny teny frantsay moa le izy hoe je vends pas mon âme zany hoe tsy mivarotra amin'ny fanahiko raha hoe misy hoe raha voniny resaka zany fa firenena iombonany ty Madagasikara ty hoe anatin'izay firenena iombonana zay tokony isy zany ataontsika hoe fifanankalozakevitra ary misy koa hoe fifezana ampipo disy tafahoatra misaotra atsika menakavy misaotra ampieno misaotra nareo mirahalahy misaotra ny dokotera misaotra ny namantsika mpanao gazety engany ianao mba ho azo fahasalamana aingana dia misaotra amin'ny namana rehetrarehetra hoe zay teknisianina anatin'ity toeranyity inary ankasitrahana be deaibe andriamatoa Serge Zafimahova na ary randry ny vahiny teto amin'ny fandaharana zoiteny tamin'ny ity alina ity isokana be deaibe ihany koa isika tany atokantrano tany mbola betsaka ny fanontaniana manitikitika atsika ao anatin'ny fiainam-pirenena indrindrindrindra ny hoe be deaibe ny mpanao politika izay miditra ao anatin'ilay hetsika amin'izao fotoana izao ezahantsika ny antso an'ireny ampiresaka azy iza marina ny ao ambadiny inona marina ny tena tanjony ao anatin'izay fidirana ao anatin'ilay hetsika misy amin'izao fotoana izao satria hitantsika fa mpianatra ny hetsika tany ambolohany miditra tsikelikely mpanao politika talohan'ny androany fa ny androany aloha fa nanao antso avo aloha zany mpianatra eto anivon'ny ny tanora sy mpianatra ny GNZ sy ny fikambanan'ny mpianatra fa hoe miantso ny arivelona rehetra isan'ny natsony tao mpanao politika andro avo nandeha zay antso zay fa mbola tsy nandeha zay antso zay dia efa nisy mpanao politika niditra atao anatin'izay tsika izay ary be deaibe misy anarana mpanao politika maromaro zay tena napetrahan'ny olona fanontaniana hoe iza ny ao ambadiky reny ezahantsika ny antso an'ireny hoentsika eto amin'ny plateau eto hoantanitsika hoe inona marina ny tena hitantsika ny favakisany Kianjanambojatovo hitantsika nisy be ny tanàna niditra ary navaky an'izany Kianjanambojatovo zany ny escorte tena gendarme ezakitsika hiantso azy ary hitondra azy eto amin'ny plateau eto anadiady azy tsara inona ny tena zavatra marina ao ambadiny inona ny tena fahamarinana misy ao anatin'izay aza misaraka amin'ny logité sy ny fandaharana zoiteny fa tsika dia miezaka tena manazava ny saim-bahoaka amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena mitondra faneho-kevitra mahitsy eto amin'ny firenena na iza faly
na iza tezitra eto amin'ny firenena fa zay ny anjaran'ny ainao manjery sy ny asa fanaovan-gazety dia ny milaza ny vaovao marina mahitsy ho an'ny vahoaka malagasy. Mandrapitafa tompoko.